hevitra loatra eto fa tsy haintsika izay mety fiovana no hitondra ny lalàna rehetra ny feo nafahan'izy ireo mamoaka izany voka-pifidianana atao anatin'ny fiodinana faharoa filoham-pirenena voalohany amin'ny repoblika faefatra eto Madagasikara izay hoantsika manaraka amin'ny télévision malagasy moa dia fiaraha-miasa ny télévision malagasy ny RTM ny DIT ny radio national malagasy no ahafahana mampita mivantana ny zava-misy eto amin'ity efitrano malalaky ny fitsanana avy momba lalam-pandrenana eto Ambohida ity amin'izao fotoana izao volazanao teo raha ny arifenitra dia mipetrapetraka amin'ity androany ity amin'izay famoahana ny voka-pifidianana izany zao tazantsika izao ny ministry ny filaminana anatiny ny ministry ny atitany eo ihany koa ny mpahay lalàna imbiky anakile hitantsika amin'ny sara ministry ny toe-karena ministry ny toe-karena avy amin'ny mouvance Ravalmanana Andriamato Botozaza Peroro Laura Tsiraka tazantsika eo amin'ny sary efa hitanitra teo ihany koa ny prime ministre teo aloha Monja Rondefo izay kandidata amin'ny fananana filoham-pirenena tazantsika ty amin'ny milany akavanana ty Andriamato Vovô Benjamin Lilson colonel Lilson ireo olona rehetra ireo dia anisan'ny vahiny izay fantatra endrika sy ny soa matetika tamin'ny fahitalavitra ary azo lazaina fa nandray anjara betsaka tao anatin'ireny crise nanomboka tamin'ny taona 2010 ireny ary dia ataontsika hoe faratampo moa neto natao mayavy faratampon'ny lanonana ara-pitsarana ary iandrasan'ny ambany lanitra farany voamaraina tao zao natao dia efa nahazo antso taroby avy any Afrika avy any zany satria fantatsika tsara fa ny télévision malagasy dia mahazo tsara hatrany Afrika nangataka ny coordonnées nangataka ihany koa ny ahafahana ahoana ny ahafahanay mahazo ny TVM amin'ny alalan'ireo satria manana ny web TV ny télévision malagasy ahafahana manaraka azy any ampitan-dranomasinany natao mayavy inona no azo mbaraka ohatran'izay raha ny zavatra misy sy tazana eto ny azo ambara ihany koa dia nifatongavandreo mpanao gazety vahiny Bertrand Naimanana mitsika tatan'ity efitrano ity ireo mpanao gazety vahiny izay lina tia ampafantatra ny vaovao ihany koa mitovy amin'ireo mpanao gazety malagasy marobe amin'izao fotoana izao nitsofoka ato anatin'ity efitrano malalaky ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana amoahana ny voka-pifidianana ofisialy ny fihodinana faharoa tanterana teto Madagasikara ny faharoapolo ny volana desambra taona 2024 raha izany daty ny fafito ambin'ny folo ny volana janoary zay ny verenana Bertrand Naimanana 17 janoary irakitra ao anatin'ny tantara-pireneny Madagasikara izany daty izany satria ity daty ity no alalan'ny malagasy rehetra amin'ny alalan'ny fahitalavitra télévision malagasy na dopirena malagasy sy izay mahita mivantana ato anatin'izany efitrano izany ny anaran'ny olona filoham-pirenena voalohany eto Madagasikara ao anatin'ny repoblika faefatra tena mazava na nazavanao azy natao mayavy tazantsika eto ny lehibe ny ady amin'ny kolokolo reo ihany koa reo masovoan'ny Japon reo masovoan'ireo firenena tandrefana zay tazantsika eto somary miakatra ihany ny hafanana satria maro de maro feno ny trano iaho eto hitotoran'ity no tohatrany tsy misy ventilateur tsy misy fampangatsiahana eto fa dia ny varavarana lehibe anakoro midaradana aloha zany natao hoe iantoka ny fampangatsiahana ny toerana ity ary manaraka izany dia efa nareo mpanao gazety ary zany dia efa samy tsy matombona amin'ny toerana ny sasany manelingelina ty aloha ety ny mpakasary Midi Madagasikara zany tazantsika eto namana inona manao fandena fakana sary namana tsara tsy azo tsisy mandelingelina fa dia aleo fantany do izy adolo ny ato izy any tsy antoko zay ngamba ny anjara asany fa tsy mba ezaka an'ity zay makasary tarehan'olona dia mazava momba azy Alesinatsika ny mpano-gazety namana izay somary manao vazivazy ihany eto amin'ny toerana ity nefa milaza ihany koa ny heviny fahitany izao raharaha izao raha ny eto amin'ny toerana ity moa zany dia nifankatsary zany ny tena miteny eto satria ireto olona rehetra reto dia solitena ny vahoaka malagasy solitena n'ireo ataontsika hoe organisme international na ataontsika hoe sampandrara lehibe izay misahana ny
nafiny raisan'ny pirenena satria zao zavatra zao dia tsy vitany hoe eto Madagasikara ihany fa dia misy fampiankinan'ny BDB amin'ny fiainan'ny Madagasikara amin'ny fifandraisany manerana n'izao tontolo izao ny zavatra izay nataontsika hoe ny lanonana ara-pitsarana izay tanterahana eto natao mayava. Tsy mbola izy ihany koa ny reto faisambe-raisam-pirenena reto niaraka tamintsika Bertrand Nahimana fa nahatramin'ny famolavolana ny fanatanterahana ny fifidianana ny tanterahana teto Madagasikara dia tsy nandeha rery ny malagasy tsy nandeha rery Madagasikara tao anatin'izany rehetra izany fa niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany ireo amin'izay finiavany Madagasikara ivoaka tamin'ny krizy izany raha tsy laza ihany koa sika fa nisy an'ilay kitapom-bola avy any ivelany natsona tamin'ny anarana hoe pasam nafahana nanatotosa sy nanatanteraka iny fifidianana iny. Fa manomboka misokatra aloha ny trano ery aloha ery eo amin'ny voan'ireo mpitsara afaka maneho anivon'ny CES Bertrand Ranaivomanana ny mpatakateny eo anivon'ny CES no mandray ny fitenenana amin'izao fotoana izao. Manokana momba ny fifidianana. Dia anomboka ny fotoana satria dia miditra eto amin'ny efitrano malalaka ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana manokana ho amin'ny fifidianana namena andraikitra amoaka izany voka-pifidianana izany amin'ity anio ity izay tarihin'ny filohany François Rakotoza izay efa iry avokoa ny rehetra idika izany fa anomboka ny fotoam-pitsarana amoahana izay voka-pifidianan'ny fiodinana faharoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena voalohany ao anaty Repoblika Faefatra eto Madagasikara izay ireo mpitsara 20 ao anivon'ny CES no mamonjy ny toerany amin'izao fotoana izao efa minitra zany sisa ray minitra eo na segonda dia anomboka amin'izay ity fotoam-pitsarana ity Bertrand Nahimana. Miravaka akanjo mena moa zany manao an'ilay tony atao hoe toge na itony fanamina fampiasan'ny mpitsara itony ireo ataontsika hoe tompon'andraikitra ao anivon'ny CES ary dia ohatsika hivatrany ny lahateny Andriamatoa Rakotozafy François izay filohan'ny cour électoral spécial. Anomboka zany ny fotoam-pitsarana misokatra ny fotoam-pitsarana ampahibe maso anambarany fitsarana manokana misahana ny fifidianana ny vokatra ofisialy fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika natao ny 20 Desambra 2024. Andriamatoa lehibe ny firaketan-tsoratra miangavy anao aho amaky ny andiny ny faha-19 andalana faha-4 sy faha-5 amin'ny lalam-panorenana ny andiny faha-1 amin'ny Tondrozotra ny andiny voalohany amin'ny lalàna laharana fa 12 sy 2 aotra 4 tamin'ny 20 Jolay 12 sy 2 nananganana ny fitsarana manokana momba amin'ny fifidianana ny andininy faha-1 amin'ny didim-pitsarana laharana iray tsipika CES tsipika AR tamin'ny 20 Novambra 20 sy 2 nanambarana ny vokatra raikitra ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika natao ny 15 Oktobra 20 sy 2. Andininy fa-11 andalana faha-4 sy faha-5 ankoatra ny raharaha ampisahan'ny andininy hafa ao amin'ny lalam-panorenana ary araka ny fepetra voalazan'ny lalàna fehizoro dia ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no mitsara ny fifanolanana eo amin'ny fizotra ny fitsapakevim-bahoaka ny fifidianana ny filohan'ny Repoblika ary ny fifidianana solombavambahoaka sy ny loholona manambara ny vokatra ofisialy ny fifidianana filohan'ny Repoblika solombavambahoaka ary ny fitsapakevim-bahoaka. Andininy faha-1 amin'ny Tondrozotra
no ny antony manokana dia isy fitsarana manokana misahana ny fifidianana atsangana vonjemaika. Io fitsarana io no itsara ny fifanolanana amin'ny raharam-pifidianana sy amoaka ny vokatra raikitra amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika sy solombava-bahoaka. Ny fomba fiasan'ny fitsarana io sy ny firafiny ary ny fahefany dia ho faritany lalàna izay ho ankatoavin'ny parlementany tetezanita. Lalàna laharana fa 12 sy 20 tsipika aotra 4 tamin'ny 4 Jolay 12 sy 20 ananganana ny fitsarana manokana momba ny fifidianana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Andiny voalohany araka ny voalazany andiny 12 ao amin'ny tondro zotra zay nampidirina ao amin'ny Antanatoy ohatry ny lalàna anatiny. Araka ny lalàna laharana fa 12 sy 20 tsipika aotra 4 tamin'ny 24 Desambra taona 12 sy 20 dia atsangana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny rantsana manokana antsoina hoe fitsarana manokana momba ny fifidianana. Ny fitsarana manokana momba ny fifidianana dia misahana feno ny fari-pahefana nomena fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mikasika ny fifidianana ao anatin'ny faritra ny fifidianana voalohany ny filohan'ny repoblika sy ny solombava-bahoaka ao amin'ny teny mera-pireneny repoblika fahaefatra. Izy no manapaka ny fananakeran'ny fifidianana ny filoha voalohany amin'ny repoblika fahaefatra sy ny mahara-dalàna ny fifidianana voalohany ny solombava-bahoaka ao amin'ny anteny mera-pireneny repoblika fahaefatra ary mandinika ny fitarainana sy fifanolanana mikasika ny raharam-pifidianana mifandraika amin'izany. Izy no manambara ny vokatra raikitra amin'ireo fifidianana ireo. Didim-pitsarana laharana aotraray CESAR tamin'ny 20 Novambra taona 2020 nanambarana ny vokatra raikitra ny fifidianana voalohany amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika natao 20 Oktobra 2020. Andiny fa 110 ny candidat Jean-Louis Robinson sy Hery Rajaonarimampianina izay nahazo vato be indrindra no hany mahazo miatrika ny fiodinana faharoa. Didim-pitsarana laharana fahafolo tsipika CES tsipika AR teboka 4 tamin'ny 17 Janoary 2020 sy 2020 anambarana ny vokatra raikitra ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika natao ny 20 Desambra 2020 sy 2020. Ny fitsarana manokana momba ny fifidianana araka ny lalam-panorenana araka ny tsivolana laharana fa 1 sy 20 tsipika ohatraohatra 3 tamin'ny 12 Novambra 1 sy 20 mikasika ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana araka ny lalàna fehizoro laharana fa 12 sy 20 tsipika ohatraohatra 5 tamin'ny 20 Martsa 12 sy 20 anaovana ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana araka ny lalàna fehizoro laharana fa 12 sy 20 tsipika ohatratra 12 tamin'ny voalohan'ny volana Aogositra 12 sy 20 mikasika ny fifidianana filoham-pirenena voalohan'ny repoblika fahaefatra araka ny lalàna laharana fa 12 sy 20 tsipika ohatra 14 tamin'ny 20 Desambra 12 sy 20 ampidirana ny tondro zotra ao amin'ny Antanatotry ny lalàna anatiny araka ny lalàna laharana fa 12 sy 20 tsipika ohatra 14 tamin'ny 20 Jolay 12 sy 20 ananganana rantsana manokana antsoina hoe fitsarana manokana momba ny fifidianana na CES eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana araka ny lalàna laharana fa 13 sy 20 tsipika ohatraohatra 9 tamin'ny voalohany volana Aogositra 13 sy 20 manova sy mameno ny andininy sasantsasany amin'ny lalàna laharana fa 12 sy 20 tsipika ohatra 14 tamin'ny 20 Jolay 12 sy 20
ananganana rantsana manokana antsona hoe fitsarana manokana momba ny fifidianana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana. Araka ny tsy volana laharana fa 13 tsipika ohatraohatra roa tamin'ny 12 aogositra 13 anaovana ny lalàna fehizoro manova sy mameno ny andininy sasantsasany amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 12 tsipika ohatra 12 tamin'ny voalohany volana aogositra 12 mikasika ny fifidianana filoham-pirenena voalohan'ny repoblika fahaefatra. Araka ny didim-panjakana laharana fa 13 tsipika 4 ambizato tamin'ny 12 martsa 13 amerana ny fampiarana ny lalàna fehizoro laharana fa 12 tsipika ohatraohatra 5 tamin'ny voalohany volana aogositra 12 mikasika ny fifidianana filoham-pirenena voalohan'ny repoblika fahaefatra. Araka ny didim-panjakana laharana fa 13 tsipika 900 tamin'ny 7 aogositra 13 anafoanana ny didim-panjakana laharana fa 12 tsipika 770 tamin'ny 7 novambra 12 sy anamarihana ny fanendrena ireo mpikambana vaovao voafidy sy voatendry ho ao amin'ny rantsana manokana antsona hoe fitsarana manokana misahana ny fifidianana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana. Araka ny didim-pitsarana laharana fa ohatra raiky tsipika CES tsy valana AR tamin'ny 20 novambra 13 anambarana ny vokatra ofisialin'ny fihodinana voalohany tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika tamin'ny 20 oktobra 13 sy 20. Araka ny fanapahana laharana fa ohatraohatra ray tsy valana CENIT tsy valana D tsy valana 14 tamin'ny 3 janoary 14 amoahana ny vokatra vonjimaika amin'ny fifidianana filoham-pirenena voalohan'ny repoblika fahaefatra natao ny 20 desambra 13 sy 20. Araka ny fitoriana sy antonta taratasy mpifidianana voaray tamin'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana. Rehefa noenoana ireo mpampakateny, rehefa ny fampidiniana araka ny lalampanorenana sy ny lalàna, satria ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ho an'ny tetezamita dia nanambara ny 3 janoary 14 ny voka-pifidianana vonjimaika ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa natao tamin'ny 20 desambra 13 sy 20. Satria ny andininy fa 17 amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 12 sy 20 tsipika ohatra 12 tamin'ny voalohany volana aogositra 12 sy 20 mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena voalohan'ny repoblika fahaefatra dia milaza fa ny fitsarana manokana misahana fifidianana no mamoaka ny voka-pifidianana raikitra raha ela indrindra ao anatin'ny fehimpotoana 15 andro manomboka amin'ny vaninandro amoahana ny vokatra vonjimaika nataony voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ho an'ny tetezamita. Koa tafiditra anatin'ny fehimpotoana napetraky ny lalàna ny fanambarana ofisialy ny voka-pifidianana nataon'ny fitsarana etoana anio faha 17 volana janoary 14 sy 20. Ny fahazona mandray ny roro ny fahazona mandray ny roro mahakasika fahafarotory satria araky ny voalazany andininy fa 20 ambizato amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 12 sy 20 ohatraohatra 5 tamin'ny 20 martsa 12 sy 20 mahakasika ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana dia afaka mitory eto anivon'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana ao anatin'ny 10 andro katroka aorian'ny fiafaran'ny fifidianana ny mpifidy tena voasoratra tokoa tao amin'ny lisitry ny mpifidy ny amin'ny mahara-bolana ireo asa nentina nanatanteraka ny fampielezan-kevitra sy ny raharaha momba ny latsabato izay mizotra tao amin'ny faritra iadidiny birao
fandratsaham-bato ny soratany anarana. Pilatsako fidina tsirairay na ny delegeny na ny solotenany eo amin'ilay farifividianana manontolo na amin'ny ampahany ihany amin'izany. Mpanaramaso teratany manerana ny birao fandratsaham-bato rehetra izay nahazony fahafana anaovany ny asany. Satria hita mivohitra araky io andinin-dalàna io fa ny fahafahany mitondra fitarainana eo anoloan'ny fitsarana dia mifamatotra amin'ny mahavoasoratra ny mpitory amin'ny lisym-pifidianana sy ny fandraisany anjara tamin'ny latsabato ary amin'ny maha-kandida na solotenan'ny kandida azy na amin'ny maha-mpanaramaso fifidianana teratany azy. Satria ho fampiaran'ireo andinin-dalàna voalaza teo ambony ireo dia nambara fa tsy azo raisina ny fangatahana nataony Andriamatoa Rarson Jean-Claude ho fanitsanana tsy ho pilatsako ho fidiana ny kandida Robinson Jean-Louis ireo fitoriana mangataka fanafoanana ny fifidianana natao Andriamatoa sy andriamatoisany. Raha le mampisaina Rinony Manuel misolotenany GTT International Genève, Rasoldier Julia, Raronosinjatov Josiana Saondra, Ranay Voarvely Bakoly, Rasoanandrasana Viviane sy Randriamanalina Paul Romule. Ireo fangatahana ny fanafoana ny vato azon'ny kandida Ery Rajonary Mampianina napetraka Andriamatoa isany Andriamiansoa Bienvenu, Pastera Kotso, Ramiansoa Joso sy ny namany, Rakotofiringa Jean-Pierre, Razafindralambo Arsène, Kenny Urela sy ny namany, Ibrahim Abdallah sy ny namany, Tina sy ny namany, ary farany ny fangatahana ho fanamarinana ireo bulletin tokana sy ny famerenana fanisana indray ireo vato azon'ny kandida tsirairay nataon'ny komity ho amin'ny fampiavana-pirenena satria tsy manana fahefana mitory eto anatrehan'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na koa efa maty paikandro izany fitoriana izany. Ny amin'ny fahazoma indray momba ny antonanton'ny fitoriana satria araky ny fitoriana tamin'ny valy janoary 2014 napetraka teo anivon'ny firaketan-draran'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana io andro ihany ny kandida Robinson Jean-Louis dia nangataka tamin'ny fitsarana itona anatsoka ny didy mitondra ny laharana fahatelo tsipika CES tsy valana AR 420 tamin'ny 7 janoary 2014 satria araky ny andininy fa 20 andalana farany amin'ny lalam-panorenana izay naveriny andininy fa 7 andalana fahatelo amin'ny didy itsyvolana laharana fa 1 ohatra telo tamin'ny 20 novambra 2020 makasika ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ireo didim-pitsarana sy fanapahana avoka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia tsy azo anaovana fampakarana hafa intsony. Tsy maintsy ampiariny fahefam-panjakana rehetra ary koa izay manampahefana amin'ny fitondrana sy ny fitsarana izy ireny. Satria ny fangatahana fanatsoana fitoriana dia manainga ny fitsarana etona andinika indray ny mahamaropotra ny didina vokany sangy ho fampiarana ny fitambaran'ireo andinin-dalàna voalaza teo ireo ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana dia tsy afaky ny andinika indray ny didy efa navokany izay efa tsy azo ivarozana. Koa ho fampiarana ireo andinin-dalàna io dia lazaina fa tsy azo raisina ny fangatahana nataony Andriamatoa Robinson Jean-Louis momba ny fanatsoana didim-pitsarana. Ny amin'ny mamaropototra ireo fitoriana voaray eto anivon'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana.
ny amin'ny fangatahana fanafoanana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa tamin'ny 20 desambra 2024 manerana ny Madagasikara. Satria araky ny fitoriana tamin'ny 30 desambra 2024 ny candidat Robinson Jean-Louis dia mangataka ny fanafoanana ny fifidianana filoham-pirenena natao tamin'ny 20 desambra 2024 noho ny antony fa nisy ny lisam-pifidianana nasepanivana sy nikitikitihan'ireo mpitondra mba hanomezana vahana ny candidat andrety farany. Ary manaraka izany dia tsindriana izy ireo fa ireo isan'ny mpifidy nampiasam-baty dia miova-be raha mitahany fiodonana voalohany sy faharoa ka nitarika ny falliana mpifidy voasoratra mihisa 5 sy 700 alina. Ary ankoatr'izany dia tsikaritra kosa fa nisy ny fitomboany isan'ny mpifidy voasoratra teo anivon'ireo faritra izay nandresen'ny candidat Ery Rajaonarimampianina. Satria araky ny didy savaravina mitondra ny laharana fa 5 CESAR 7 tamin'ny 9 janoary 2024 ny fitsarana etoana dia nandidy ny voamera mahaleo tena momba ny fifidianana ho an'ny Tete Jeramita androtsaka eto alohan'ny ireo lisam-pifidianana nampiasaina tamin'ny fihodinana voalohany sy faharoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo anivon'ny distrika manaraka ireto: Soleranivongo, Ambanja, Ambovombe, Bekily, Toliary, Ambosary Atsimo, Betroka, Mahajanga voalohany ary Marivoay. Satria ho fampiarana io didy savaravina io ny vaomeram-pirenena mahaleo tena momba ny fifidianana ho an'ny Tete Jeramita dia nanatitra ireo lisam-pifidianana ny ampiasaina sy nidika anaty solosaina ireo lisam-pifidianana voalaza teo ireo. Nofaranana tamin'ny 9 oktobra 2024 nampiasaina tamin'ireo fihodinana roa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ka niampy ireo lisitra fanampiny tamin'ireo mpifidy sy voasoratra tamin'ny fihodinana voalohany. Satria ny fa 14 janoary 2024 tamin'ny 20 ora tamin'ny alalan'ny fitsarana Ampahibe Maso, ny fitsarana dia nieny ireo fanamariana ambava nataon'ireo mpisolovava an'ireo candidat roa tonta. Satria tamin'izany fotoam-pitsarana izany ny mpisolovavan'ny candidat Robinson Jean-Louis dia tsy afaka nanapirofo teo anatrehan'ny fitsarana no fisian'ireo fanesorana mpifidy voasoratra tamin'ny lisam-pifidianana mihisa 5 sy 700 alina tamin'ireo distrika 5 voalaza itsambony ireo. Saingy hita mivohitra araka ny fanambarena nataon'ny fitsarana dia nahitana fa ny isan'ireo mpifidy voasoratra tamin'ireo distrika ireo dia nahitana kosa fitombonisa noho ny fisian'ny lisitra fanampiny nodidian'ny lalàna. Izany dia taorian'ny fampitahana ny dika amin'ny solosaina avy amin'ny voameram-pirenena mahaleo tena momba fifidianana ho an'ny Tete Jeramita sy ireo isan'ny mpifidy voasoratra hita amin'ny fitanana soratra tonga eo anivon'ny fitsarana manokana amin'ny sahana fifidianana araka ny fitsiriana natao. Satria noho izany dia tsy mitombona ny antony fangatahana fanafoanana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa no tontosaina tamin'ny 20 desambra 2024 noho ny tsy fahampian'ny pirofo. Ho dia lavina araka izany ny fitoriana Andriamatoa Robinson Jean-Louis satria tsy mitombona. Ny amin'ny fangatahana fanafoanana ireo isam-bato ho azon'ny candidat roa tota. Satria tamin'ny alalan'ny didy laharana fa 5 CESAR 7 tamin'ny 15 janoary 2024 dia nolavy ny fitsarana etoana ny fitoriana nataon'ny candidat Robinson Jean-Louis izay angatahiny ny fanafoanana ireo isam-bato ho azon'ny candidat Ery Rajaonarimampianina ary fitoriana setriny nataon'ity faran'ity izay mangataka ny fanafanana ireo isam-bato ho azon'ny candidat Robinson Jean-Louis manerana ny Madagasikara. Satria voalohany ny antipanafoanana momba ny fandraisan'ireo manam-pahefana anjara tamin'ny fampielezan-kevitra dia tsy mitombona. Ary faharoa ny antipanafoanana ifaharana momba ireo fanindriana-pahefana natao hanampiana candidat nataon'ny fanjakana dia tsy mari-potitra ihany koa
ary farany ny antom-panafoanana ifaharana momba ny fiatraika ny fanafoanana didim-panjakana dia tsy azo raisina ho antom-panafoanana ny amin'ny fanitsanana kandida satria araky ny didina voaka ny fitsarana itona mitondra ny larana fahatelo CESAR 2020 tamin'ny 7 janoary 2024 dia nolaviny ny fangatahana ho fanitsanana tsy ho kandida n'Andriamatoa Rajonary Mampianina Hery avy amin'ny fifidianana filoham-pirenena nataon'Andriamatoa Robinson Jean-Louis ary torak' izany koa ny fangatahana nataon'Andriamatoa Rajonary Mampianina Hery ho fanitsanana tsy ho kandida an'Andriamatoa Robinson Jean-Louis satria tamin'ny alalan'io didy io ny fitsarana etoana dia manamarika fa ireo kandida ireo dia tsy azo sokajiana ho anisany manam-pahisana voalaza ny andininy fa 4 amby janty intsony koa tsy afaka mampiasa na oviana tombotsoam-pahefana avy amin'ny herim-panjakana na fitaovam-panjakana ka noho izany dia tsy azo ampiarina amin'izy ireo ny andininy fa 4 amby zato amin'ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana dia lavina ireo fangatahana fanitsanana tsy ho kandida satria tsy maripototra. Ny amin'ny fampitahana fanamarinana sy ny famerenana fanisana ifanatrena ireo bulletin tokana satria ny kandida Robinson Jean-Louis dia mangataka amin'ny fitsarana etona ny andidina ny fampiatona ny famoanana ny voka-pifidianana ampanina anamarinana ny anisana ireo bulletin tokana tsy anampiasaina amin'ny fifidianana ary koa ny famarinana ny fanisana indray fanatrena ireo bulletin tokana ampiasaina hijerena ireo larany bulletin mba nahitana ny marina izany rehetra zany dia ho anatrena ireo solotenany fa soritany manokana amin'izany fa io baika io dia ilaina atao manoloana ny aya amin'ny fisianosika sy alabato faobe mandritra io fifidianana filoham-pirenena fiodinina faharoa iny ary indrindra ny mba hisiny fitsarana marina satria tsara ny manamarika mialoha fa teo anivon'ireo biro fanjatsam-bato ny fanjatsam-bato dia ataon'ireo mpikambana eo anivon'ny biro fanjatsam-bato sy ireo mpanisy vato ampahibe maso nandritra ny fanjatsam-bato araka ny voalaza ny andininy fa 7 hatramin'ny 4 amby zato amin'ny lalàna larana fa 12 sy 10 ohatra 5 tamin'ny 20 mars 12 sy 10 momba ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana satria ho fampiarana ireo andininy fa 12 amby zato sy 14 amby zato amin'ny fehezan-dalàna voalaza teo ny délégué ny candidat tsirairay izay manatrika ny fanisam-bato dia mahazo sosina amin'ny fitanana tsoratra ny fizotrany raha-pifidianana ary mitovy lanja toy ny matoa izany sosina izany satria andininy 20 amby zato andalana faharoa amin'ny lalàna fehizoro larana fa 12 sy 10 ohatra 5 tamin'ny 20 mars 12 sy 10 makasika ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana dia milaza fa raha ilaina ny fampitahana ireo fitanana tsoratra ireo biro fifidianana dia azo atao eo anatreny vomera pirenena maleo tena misana ny fifidianana amin'ireo ratsa mangaika na eo anatreny fitsarana mahefa araka ny fangatahany kandida na ireo solotenany fa tsara nefa ny manindry fanjaran'ny mpitoro no manindry ireo biro fifidianana izay hitakiny ny fampitahana ny fitanana tsoratra ary mitondra ireo pirofy makasika izay osika mety isy amin'izany satria ny fitsarana manokana amin'ny sanany fifidianana dia mihevitra fa ilaina fa tsy ilaina itsony ny famerenana indray ny fanisam-bato azony kandidat tsirairay manerana ireo biro fanjatsam-bato manerana ny nosy manoloana ireo antoka maro omeny didy amandalàna satria na manahoana ny fitsarana manokana amin'ny sanany fifidianana na dia tsy misy fitoriana aza dia afaka mandray andraikitra avy hatrany mba hiveriny fa nisy fandikana ireo fepetra voalaza an-dalàna na fitsipika na manitsy na manafoana ampahany na manontolo ireo voka-pifidianana
eo mpitsirina ny fitanana tsoratra ireo biro fandatsambato sy ny sampana amin'ny sanany fanasambato satria koa nefa ireo didy mandalana ny feny fividianana dia mametaka fepetra miantoka ny fampangararana ny raharam-pifidianana ary koa ahafahan'ny kandida tsirairay mitory ireo kandida fandikan-dalàna isanambaratongana fa amin'izany indrindra dia azon'ny kandida tsirairay ny manana solotena enanivony biro fandatsam-bato amin'ny alalan'ny délégué izay natao anara-maso ny fifidianana araka ny voalaza ny 5/70 amin'ny fehezan-dalàna momba fifidianana fa ankoatr'izay ny kandida ho filoham-pirenena dia afaka manendry solotena enanivony voamera-pirenena maleo tena momba fifidianana ho an'ny tetezamita sy ireo ratsa mandraikana mba natika ny asany voamera io amin'ny mampanara-maso azy satria araka ny fanapana mitondra ny lalana fa 5 tsipika CES tsy valana D tamin'ny 7 Desambra 2017 fitsarana manokana amin'ny sanany fividianana dia nandaha ny fitoriana Andriamatoa Robinson Jean-Louis satria tamin'ny alala ny fitoriana samihafa tamin'ny 3 Desambra 2017 Andriamatoa Robinson Jean-Louis izay manana mpisolo vava ny maître Yasina Ndremadson mpiambanao amin'ny olafitry mpisolo vava dia mangataka ny fampitahana sy ny famerenana fanisana indray ary fanatrena ireo bilita tokana nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2 Desambra 2017 amin'ny biro fandatsam-bato misa 970 izay tovany amin'ity didy ity ary raha tsy zany ny anafoanana manontolo ny voka-pifidianana tamin'ny ireo biro fifidianana voatanisa ireo satria ny voamera-pirenena maleo tena misana fifidianana ho an'ny tetezamita dia nanatitra teto amin'ilao fitsarana ireo totataratasy fifidianana mifandraika amin'ireo biro fifidianana ireo ka ny fitsarana etona dia miroso amin'ny fanamarinana sy ny fampitahana ireo fitanana tsoratra avy amin'ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fividianana amin'ny tetezamita tamin'ireo fitanana tsoratra eny ampelatana mitory sy ireo eo anivony fitsarana manokana misana ny fividianana fa ankoatr'izay ny fitsarana etona dia nitsirika ny famarina ny robilita tokana izay tonga teo anivony ary nahitana fa ny laharan'ireo bilita tokana nampiasaina dia ny fanandrify tamin'ny voasoratra tamin'ny fitanana tsoratra ny raharam-pifidianana ka tamin'izany ny fitsarana dia nahita ny fahatombanana ny tsy nahita ny tsy fahatombanana na dia iray aza koa dia lavina ny fangatana nireo tsy fanarahan-dalàna nisy tamin'ny raharam-pifidianana tena nivon'ireo biro fandatsam-bato satria tamin'ny alalan'ireo mpisolo vava azy dia maître Nicole Andrianarivson Lala Ratsirahonana Saondra Randriamorasata Henri Raberinjaka Armand Freudon Ratovondrajao sy Rakoto Ranaivomanana ny kandida Era-Jaonary Mampianina dia mangataka ny fitsarana etona fanafoanana ny Isambato azon'ny kandida Robinson Jean-Louis teo anivony reto biro mpifidianana voalaza manaraka ireto izay samy ao amin'ny distrika Antsirabe voalohany Fokotany Ivory EPP Karmali salle 1, 2 et 4 Fokotany Andrangy EPP Andrangy salle 1 et 2 Fokotany Ambositrakely EPP Fananana Ambositrakely salle 1 Fokotany Mahazina EPP Ambavady Mangatsika salle 1, 2 et 3 Fokotany Antanety EPP Mandanindresaka salle 2 et 3 Fokotany Ambalavato EPP Fitsindronana salle 1 Fokotany Ambohimanarivo EPP Ambohimanarivo salle 1 et 2 ary Fokotany Ambohimanga EPP Ambohimanga salle 1 ho fanohanana ny fangatahany dia milaza ny mpitory fa Ramatora Zafiarso Anta Pascaline mpikambana amin'ny komity mpifidianana momba ny fifidianana tao Antsirabe 1 ary mpikambana amin'ny movansy Ravalomanana dia nitazona ary nitondra ny fitanana antsoratra misa 5 ambin'ny folo momba ny raharam-pifidianana ho any an-trano fonenany
ary tsy naveriny teo anivon'ny sampana misahana ny fanisaham-bato raha tsy ny faraiky amby 20 desambra fa 7/10 fa izany tranga izany dia no amariny ny filohan'ny komiti-pifidianana eny anivon'ny distrika. Fa izany fandikan-dalàna izany dia no amariny ny vavolombelona misa 1/20 ary narotsaka ao anatin'ny atota taratasinady ny dika mitovy ny kara-pifidianana sy ny kara-panondrony ireo vavolombelona ireo. Satria koa ny fizarana vola ho tambin'ny fifidianana kandida iray dia fifidianana vato izay fandikan-dalàna ara-keloka ary tsy anjaran'ny fitsarana etoana ny mandika izany. Satria tsy tonga eto am-pelantanan'ny fitsarana koa ny pirofo ny amin'ny fisian'ny faneriterena nataon'ny mpikambana eo amin'ny biro-pifidianana tamin'ireo mpifidy ary koa ny amin'ny fametrahana marika ny bulletin alohan'ny ampidirana azy ao amin'ny vata fandatsaham-bato. Satria kosa araka ny fanadiadiana ireo antota taratasinady dia voamarina fa tao amin'ny distrika n'Antsirabe voalohany Ramatoa Razafy Arsoanta Pascaline dia nitondra nody ireo fitahanana an-tsoratra mirakitra ny voka-pifidianana tany an-trano fonenany ary tsy nomeny ny sampana fanisana vato raha tsy ny 1/20 desambra 7/10 koa izany tranga izany dia mandika ny 7/20 ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana ary misy fiantraikany amin'ny fahamarinany latsabato ka miteraka avy hatrany ny fanafoanana ireo raharaha-pifidianana teo anivon'ireo biro-pifidianana voalaza teo ireo fa kosa tsy fanafoanana ny vato azo ny kandida iray ihany. Koa noho izany dia foanana ny raharaha-pifidianana eo amin'ireo biro-pifidianana voalaza teo ireo izay eo amin'ny distrika n'Antsirabe voalohany avokoa. Satria koa araka ny fitoriana tamin'ny 1/30 desambra 7/20 Ramatoa Rabenjamin Laurent dia mangataka amin'ny fitsarana etoana ny fanafoanana ny isam-bato azo ny kandida Rajonar Mampianina tao amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano kominina Mbalavato Fokotany Ambohimamory satria tamin'ny fanisam-bato ny kandida Jean-Louis Robinson sy Rajonar Mampianina dia nahazo ny isam-bato 420 sy 50 avy kanefa ny dika mitovy ny fitanana an-tsoratra voarain'ireo délégué ny isam-bato azon'ireo kandida dia lasa 270 ho an'ny kandida Robinson Jean-Louis ary 50 ny an'ny kandida Rajonar Mampianina ery. Satria nefa tao aorian'ny fampitahana ireo fitanana an-tsoratra sy ny famerenana fanisana ireo isam-bato ny fitsarana etoana dia tsy nahita tsy fitovina taremarika teo amin'ny taratasy fanisam-bato sy ny fitanana an-tsoratra ka noho izany ny tsy fitovina taremarika no kian'ny Ramatoa Benjamin Laurent dia tsy hita afa-tsy tao amin'ny fitanana an-tsoratra ny délégué ny solitenany ihany. Koa noho izany dia lavina ny fitoriana nataon'ny Ramatoa Benjamin Laurent. Satria tamin'ny fitoriana tamin'ny 1/30 desambra 7/20 ny kandida Rajonar Mampianina dia mangataka amin'ny fitsarana etoana ny fanafoanana ny voka-pifidianana teo amin'ny biro-pifidianana mitondra ny larana fa 1/70 salle numéro 1 EPP Marcour distrika Maivatanana satria ny fitanana an-tsoratra ny raharaha-pifidianana tamin'ny toerana io dia nadika tany amin'ny Braon commune teo anatrehan'ny ben'ny tanàna. Fa narotsaky ny mpitory amin'ny tanantota taratasinady ny fanambarana mitokana nataon'ny vavolombelona 3 satria araky ny voalazany ny andininy fa 430 nandalana faha-efatra ao amin'ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana ny fitsarana dia masy mandidy amin'ny fandalanjalanjana ny pirofo narotsaka ao amin'ny atota taratasinady satria araka izany every ny fitsarana fa ireo fijoroana vavolombelona ireo dia tsy ampy ho pirofo ahazoana manafoana ny latsabato tao amin'ilay biro-pifidianana ka noho izany dia lavina ny fitoriana noho izy tsy maro-potitra. Ny amin'ny fanafoanana ireo raharaha-pifidianana no nitsiraka ataovan-dalàna satria ho fampianana ny andinin'ny faharoa amby 30 andalina faharoa amin'ny lalàna fehizoro laharana faharoa ambin'ny folo sy 20 tsipoka ohatra 5 momba ny fifidianana filoham-pirenena ho amin'ny repoblika faha-efatra ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na dia tsy misy fitoriana aza dia afaka mandray andraikitra avy hatrany raha everiny fa
nisy fandikana ireo fepetra voalazan'ny lalàna na ny fitsipika na manitsy na manafoana ampahany na manontolo ireo voka-pifidianana eo ampitsiriana ny fitanana antsoratra ireo bro fantatsaham-bato sy ny sampana misahana ny fanisaham-bato. Koa izany indrindra no tranganseho tamin'ny fahitana ny fahabangan'ny sonia sy ny anaran'ireo mpikambana amin'ny bro fantatsaham-bato ao anatin'ny fitanana antsoratry ny raharaha-pifidianana. Fa noreo antondreo dia miendrika ny hofanana ny raharaha-pifidianana teo anivon'ny bro fantatsaham-bato miisa 7 izay atovana ity didy ity ny lisitra mahakasika izany. Ny amin'ny fanafanana ny raharaha-pifidianana no ny fandikan-dalàna ara-keloka satria ny andinin'ny fa 720 amin'ny fehezan-dalàna momban'ny fifidianana dia milaza fa ireo izay manao fihetsika na mamela fotsiny ny fanaovana izany fihetsika izany na dia tany ivelan'ny bro fantatsaham-bato aza mba hoety manohitoina na ikasana anohitoina ny fahamarinan'ny latsabato amoanana na ikasana amoanana ny tsiambaratelon'ny latsabato isakanana na isakanana ny fifidianana na isakanana ny fizotrin'ny fifidianana izay nanova na nikasa anovan'ny voka-pifidianana avy amin'ny alalan'izany fihetsika izany na ny fitazana-potsiny izany fihetsika izany dia iaran'ny sazy heritaona ka hatramin'ny 5 taona antranomaizina sy lamandy 9 hetsy ariary ka hatramin'ny 9 tapitrisa ariary. Satria ankoatr'izay araka ny andininy fa 20 io fehezan-dalàna io ihany izay rehetra mivarotra na izay rehetra mividy vato amin'ny fifidianana dia hoelohina tsirairay avy andoa lamandy avroa eny amin'ny vidin'ny zavatra ny raisiny na nampanantenainy. Ankoatr'izany izay rehefa olona ka nividy na nivarotra vato ray tamin'ny fisian'ny fifidianana na fitsapakevy-bahoaka na ohatrinona ny vidiny dia verezonjo tsy izaka ny isam-baton'olona ananany no sady ambara fa tsy mahazo misahana asa-panjakana na rarana tsy hanao asa momban'ny fifidianana mandritra ny 5 taona ka hatramin'ny 10 taona. Satria tamin'ny alalan'ny fitoriana tamin'ny faraka 3 desambra taona 2012 Ramato Razafy Arivonjy Henriette dia mangataka ny anafoanana ny isam-bato azon'ny kandida ery rajonary mampianina na ny fanafanana ireo raharaha-pifidianana tao amin'ny bro-pifidianana laharana fa rais 500 valo ambizato 70 ray ambizato sy rais 500 valo ambizato 70 roa ambizato commune Andila Toby district ny Ambatondrazaka satria fa ireo délégué-n'ity candidat ity dia mbola nanao fampelezan-kevitra tamin'ny andron'ny fifidianana ary ny vidy ny vaton'ny candidat izy ireo satria tamin'ny alalan'ny fitoriana tamin'ny fa 3 desambra taona 2012 Andriamatoa Rakotarimana Jean William dia mangataka ny fanafoanana ny voka-pifidianana tamin'ny bro-pifidianana laharana fa 500 4 ambizato 70 ray ambizato tao amin'ny commune Ambatsoratra Fokotany Ambatsoratra Ambodivoara satria fa ny délégué ny candidat Robin Son Jean-Louis dia niaran'ny herisetra sy voaratra tamin'ny fanisaham-bato ny alin'ny 20 desambra taona 2012 satria ireo tranga voalaza teo ambonireo dia tsy antony azo raisina anafoanana ny raharaha-pifidianana fa kosa fandikan-dalàna ara-keloka izay anjaran'ny fitsarana adeloka no mandinika an'izany koa lavina ireo fitorian'ireo. Ny amin'ny fanafanana ireo raharaha-pifidianana no tsy fisihan'ny atody taratasy mpifidianana
satria araka ny andininy faharoa ambin'ny folo amby zato amin'ny fehezan-dalàna momban'ny fifidianana voalaza teo amboniny ny fitanina antsoratra ireo boram-pifidianana dia atao sosona maromaro mitovy lanja ka andefasana sosona amin'ireo fitanina antsoratra ireo ny vaomiera-pirenena mahaleo tena momban'ny fifidianana amin'ny tetezamita na ireo rantsamangaikany eny amin'ny faritra sy ny fitsarana mahefa miloha ny hafa koa hita mivohitra avy amin'izany andinin-dalàna izany fa ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana izay fitsarana mahefa amin'ity fifidianana filoha-pirenena ity dia tokony andefasana sosony ny fitanina antsoratra ireo birao fandatsaham-bato kanefa noho ny tsy fahatongavan'ireo fitanina antsoratra miisa 10 na dia efa natao aza izay fomba rehetra azahoana izany izay ilaina indrindra amin'ny fanaraha-maso ny maharadalàna ny fandatsaham-bato tena nivon'ireo birao fandatsaham-bato isan-karazany dia voatery ny fitsarana manokana ny raharaha mikasika ny fifidianana teo anivon'ireo fandatsaham-bato ireo dia atovina amin'ity diditia ny lisitra mikasika an'izany ny amin'ny lesoka mahakasika ireo voka-pifidianana tamin'ny birao fifidianana satria araky ny andininy fahasimby folo amby zato amin'ny fehezan-dalàna momba fifidianana amin'ny andalana fahatelo raha noho ny antony tsy azo anoarana no tsy tonga tany amin'ny sampana miandraikitra ny fanosam-bato ireo vokatry ny fifidianana avy amin'ireo birao fandatsaham-bato iray na maromaro dia manao fitanana tsoratra momba izany lesoko izany izy fa ny fitsarana etona dia tsy naharay fitanana tsoratra momba ny lesoka tamina birao fandatsaham-bato miisa 20 izay atovana idididity ny lisitra momba izany ka tokony hotoavina izany ny amin'ny tovana tafahoatra amin'ny lisitra pifidianana satria ny andininy fahazafito amby 70 amin'ny fehezan-dalàna momba fifidianana dia milaza fa ireo mpiasa-panjakana mpitsara miaramila na ireo mpikambana eo anivon'ny vaomiera-pirenena mahaloha tena momba fifidianana na ireo ratsamangaikany izay tsy eo amin'ny fokotany misy azy amin'ny andro fifidianana saingy kosa amin'ny fari-pifidianana ihany dia afaka mandray anjara amin'ny latsabato raha mampiseho ny ordre de mission na ny taratasy hafa fanamarinana sy ny kara-pifidianany ary ny kara-panondrom-pirenena amin'ny filohan'ny birao fandatsaham-bato amin'ny toerana izay misy azy ireo amin'ny fotoana io satria arak'izany ny mampifidy ara-dalàna ny olona iray dia noho izy voasoratra ao amin'ny lisitra pifidianana na ny fanatovanana azy ao amin'ny lisitra amin'izany lisitra izany amin'ny alalan'ny fampisehoana ireo taratasy fanamarena voalaza teo amin'ny andinin-dalàna voalaza etsy-ambony ka noho izany izay fanatovanana anatin'ny lisitra pifidianana ivelan'ny voalazan'ny lalàna dia tsy ara-dalàna satria arak'izany ny fisarana etona dia niroso tamin'ny fanafoanana ireo raharaha-pifidianana noho ny fisian'ny fanatovanana amin'ny lisitra pifidianana diso tafahoatra izay tsy arahana taratasy fanamarinana kanefa nanova mivoaka pifidianana tamin'ny birao fandatsaham-bato miisa 3 izay atovana amin'ny dididia ny lisitra izy ireo satria ny andiny fafito amby 20 amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 12 aotra 10 tamin'ny 2 aogositra 12 mahakasika ny fifidianana filoha-pirenena dia milaza fa ny fitsarana misahana ny fifidianana no mamoaka ny voka-pifidianana raikitra raha ela indrindra ao anatin'ny fepitoana 10 andro manomboka amin'ny vaninandro amoahana ny vokatra vonjomaika nataon'ny vaomiera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ho an'ny tetezamita koa ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana araka ny voalazan'ny andiny fa 20 amin'ny lalàna voalaza eo ambony dia manambara pahibe maso amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana raikitra ary mamaritra mazava ny isa manontolo ny mpifidy voasoratra anarana ny isa manontolo ny mpifidy tonga nandatsabato ny isa n'ireo vato nambara fa fotsy na tsy manan-kery ny isa manontolo ny vato manan-kery ny isa ny vato manan-kery azo mipilatsaka hofidiana tsirairay avy satria ho fampiarana andiny faha-30 amin'ny lalàna voalaza tetsy ambony dia ambara fa lany tamin'ny fifidianana faharoa ny mpilatsaka hofidiana na azo vato be indrindra tamin'ny vato manan-kery no ireo antony ireo ny fitsarana manokana misahana fifidianana dia mamoaka izao didim-pitsarana izao
andininy voalohany lazaina fa tsy azo raisina ny fangatahana nataony Andriamatoa Raharson Jean-Claude ho fanitsanana tsy ho pilatsaka ho fidina ny candidat Robinson Jean-Louis ireo fitoriana mangataka fanafoanana ny fifidianana nataony Ramatoa sy Andriamatoa isany Ralei Mampisenarnony Manuel ny mpisolo-tenany GTT International Genève Rasoldier Julia Raharinosonjatovo Josiana Saondra Ranevo Arivelo Bakoly Rasoanandrasana Viviane Sirandriamanal Paul Romule ireo fangatahana ny fanafanana ny vato azon'ny candidat Era Janarmampianina napetraka Andriamatoa isany Andremiarsoa Bienvenue Pastera Kotsoa Ramiandrosoa Josoa sy ny namany Rakotofringa Jean-Pierre Razafindralambo Arsène Kenny Urela sy ny namany Ibrahim Abdallah sy ny namany Tina sy ny namany ary farany ny fangatahana ho fanamarinana ireo bileta tokana sy ny famerenana fanisana indray ireo vato azon'ny candidat tsirairay nataony komity ho an'ny fihavanam-pirenena. Andininy faharoa lazaina fa tsy azo raisina ny fitoriana nataon'Andriamatoa Robinson Jean-Louis mangataka ny fanatsoahana ny didim-pitsarana mitondra ny laharana fa 3 tsipika CES tsy valana AR teboka 4 tamin'ny 7 Janoary 2014. Andininy fahatelo lavina fa tsy mitombona ny fitoriana nataon'ny candidat Robinson Jean-Louis mangataka ny fanafoanana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa natao ny 20 Desambra 2012. Andininy fahaefatra lavina fa tsy mitombona ny fitoriana nataon'ny candidat Robinson Jean-Louis mangataka ny fanafoanana ny vato azon'ny candidat Era Janarmampianina ary toy izany koa ny fitoriana nataon'ny candidat Era Janarmampianina mangataka ny fanafoanana ny vato azon'ny candidat Robinson Jean-Louis manerana ny nosy. Andininy fahadimy lavina fa tsy mitombona ny fitoriana nataon'ny candidat Robinson Jean-Louis mangataka ny fanitsanana tsy ho pilatsaka ho fidina ny candidat Ery Rajanarmampianina ary toy izany koa ny fitoriana setriny nataon'ny candidat Ery Rajanarmampianina mangataka ny fanitsanana tsy ho pilatsaka ho fidina ny candidat Robinson Jean-Louis. Andininy fahaenina lavina ny fitoriana nataon'ny candidat Robinson Jean-Louis mangataka ny fanamarinana ny fampitahana ary ny famerenana fanisana ifanatrena indray ireo bileta tokana nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa tamin'ny 20 Desambra 2012. Lavina ihany koa ny fitoriana samihafa nataon'ny candidat Robinson Jean-Louis mangataka ny fanamarinana ny fampitahana ary ny famerenana fanisana ifanatrena indray ireo bulletin tokana ny ampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa tamin'ny 20 Desambra 2012 tamin'ny bureau fifidianana miisa 970 araka ny listra atovana ity didim-pitsarana ity. Andininy fahafito lavina fa tsy mitombona ny fitoriana nataon'ny candidat Ery Rajanarmampianina mangataka ny fanafoanana ny voka-pifidianana tao amin'ny bureau pifidianana Fokotany Marokoro distrika Mevatanana. Lavina fa tsy mitombona ihany koa ny fitoriana nataon'ny Ndramatoa Rabenjamina teraka Jean-Louis Laurent mangataka ny fanafoanana ny isambato azon'ny candidat Ery Rajanarmampianina amin'ny bureau pifidianana laharana fa 3 dimanjato
ohatra enimpolo raiky amby zato ao amin'ny distriky ny Antananarivo Atsimondrano. Andininy fahavalo, lavina ny fitorian'ny ramatoa Razafiarivony Henriette mangataka ny fanafoanana ny isam-bato azon'ny kandida Hery Rajaonarimampianina na ny fanafoanana ny latsabato tao amin'ny bureau mpifidianana laharana 50 folo amby zato 4,700 raiky amby zato sy raiky amby 50 valo amby zato 0 roa amby zato commune Andilanatoby district n'Ambatondrazaka. Lavana ihany koa ny fitorianan'ny Andriamatoa Rakotoarimanana Jean William mangataka ny fanafoanana ny voka-pifidianana tamin'ny bureau mpifidianana laharana fa 0,5 4 amby zato 4,700 raiky amby zato commune Ambatsoratra Fokotany Ambatsoratra Ambodivoara district n'Ambatondrazaka. Andininy fasivy, foana latsabato tamin'ny bureau mpifidianana misy 720 mitotaly isam-bato raiky amby 900 sy 7,000 araka ny listra atovana ity didim-pitsarana ity vokatra ny fanaraha-maso ny fikatoavan-dalàna. Foana latsabato tamin'ny bureau fifidianana misy 3 mitotaly isam-bato 4,50 amby zato sy 1,000 noho ny fisiny tovana tafahoatra amin'ny lisy mpifidianana araka ny listra atovana ity didim-pitsarana ity. Foana latsabato tamin'ny bureau mpifidianana misy 3,000 noho ny tsy fisiany antota-taratasy mpifidianana araka ny listra atovana ity didim-pitsarana ity. Hita fototra ny lesoka mahakasika ny voka-pifidianana tamin'ny bureau mpifidianana miisa 20 araka ny listra atovana ity didim-pitsarana ity. Andininy fahafolo, ferana arak'izao manarak'izao ny vokatra ofisialin'ny fifidianana fihodinana faharoa ny filohan'ny Republika natao ny 20 Desambra 2012. Isan'ny mpifidy voasoratra 70 sy 700 sy 1,000 sy 7 alina sy 7 hetsy sy 7 tapitrisa 7,971,790. Ny isan'ny mpandatsabato, isan'ny nandatsabato 970 sy 200 sy 3,000 sy 4 alina sy 4 tapitrisa 4,43,246. Isan'ny taratasin-datsabato fotsy na tsy manan-kery 920 sy 700 sy 1,000 sy 7 alina sy 2 hetsy 191,786. Isan'ny vato manan-kery 90 sy 700 sy 1,000 sy 5 alina sy 8 hetsy sy 3 tapitrisa 3,851,460. Salampavitriana 50 faingo 2,70 isan-jato 50,72%. Vato sy salanisa azon'ny kandida tsirairay avy Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Marsial 4,20 amby zato sy 9 alina sy 2 tapitrisa 2,60,124 na isan-jato 3,50 faingo 7,70 isan-jato na
na 53,49%. Robinson Richard Jean-Louis 9,3 sy arivo sy 7 alina sy 7 hetsy sy 2 tapitrisa 1,791,336 na isanjato 9,40 faingo 1,50 isanjato. Andininy fa 1,50 ambara fa voafidy ho filohan'ny Repoblika ny Madagasikara ny candidat Rajonar Mampianina ho averiko ndregna mba izy fa tapaka tenatenany. Andininy fa 1,50 ambara fa voafidy filohan'ny Repoblika Madagasikara ny candidat Rajonar Mampianina Rakotoarimanana Ery Martial. Andininy fa 2,50 avoaka amin'ny gazety mpanjakana ny Repoblika izao didy mpitsarana izao. Tokony présenter sabre manko reo zany. Ny fampidiniana ary nambara tamin'ny fotoam-pitsarana Mpaibe Maso natao teto Antananarivo ny zoma 17 Janoary taona 2024 tamin'ny 10 ora misandratrandro ka ireto avy no tao amin'ny fitsarana manokana misahana fifidianana. Andriamatoa Rakotoza François Filoha, Andriamatoa Raharinarivo Nirina Alson, Andriamatoa Razafindrabe Joshua Jean Clément Pikambana, Andriamatoa Ramangasona Jean-Marie Pikambana, Ramatoa Peliarmanana Augustine Élisée Pikambana, Andriamatoa Rasiviarson Félicien Pikambana, Andriamatoa Rakotondrabao Andretsiafa Dieudonné Pikambana, Andriamatoa Rajerson Arsène Pikambana, Andriamatoa Mahzaka Clermont Gervais Pikambana, Ramatoa Marie Giselle Pikambana, Andriamatoa Befroaka William Pikambana, Andriamatoa Randriantsoa Mongwaitune Serge Lucky Pikambana, Andriamatoa Anjararson Ken Pikambana, Andriamatoa Imbiki Erilaza Pikambana, Andriamatoa Rabarso Andrianena Pikambana, Andriamatoa Rasolo Nandrasana, Georges Merlin Pikambana, Ramatoa Rahel Manantsoa Rondo Lucette Pikambana ary Andriamatoa Andriamampiandra Mamjona Pikambana. Ary zany didy zany dia natrehany maître Ralson Samuel Andriamorasoa lehibe ny firaketan-tsoratra. Tapitra zany ny famakena ny didy araka ny fomba mahazatra moa zany dia ny fomba mampanao dia misy lahateny ho ataon'ny fitsarana manokana
mba ho fanomezam-boninahitra ireo vahiny atomboko amin'ny teny frantsay angamba ny lahateny zany. Dia zay zany ny famakina ny voka-pifidianana ofisialy nambara tamin'ny fomba ofisialy teo fa Andriamatoa Rajaonarimampianina Iry no filoham-pirenena ny Repoblika voalohany ao anatin'ny Repoblika Madagasikara rahantsika ny lahateniny filohan'ny CES. Mesdames et messieurs les membres des institutions, monsieur le représentant de monsieur le président de la transition, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de délégation des organisations internationales, madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Madagascar, mesdames et messieurs les représentants du SADC, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie, de la Commission de l'océan Indien, chers collègues, mesdames et messieurs les membres de la Cour électorale spéciale, mesdames et messieurs les représentants et membres de la mission d'observation électoraux, mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires ici présents, mesdames et messieurs les journalistes, excellences, mesdames et messieurs, tout d'abord, j'adresse à vous tous mes remerciements les plus sincères pour votre présence au jour d'aujourd'hui à cette cérémonie solennelle de la Cour électorale spéciale. Je profite également de cette occasion, au nom de la Cour électorale spéciale que je préside, pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année nouvelle. C'est avec émotion que je prends la parole aujourd'hui, car ce jour est à marquer dans l'histoire de notre pays, dans la mesure où la présente cérémonie traduit d'une part la réalisation d'une étape importante vers le retour à l'ordre institutionnel et d'autre part la relance d'une démarche participative pour le respect des règles de la démocratie. Le peuple malagasy a su faire preuve de sagesse fondée sur le Fiavanana par une large participation aux élections dans le calme et dans un climat régi par le principe du respect mutuel. Quant à la communauté internationale, elle a veillé à l'exécution des dispositions de la feuille de route pour la sortie des crises à Madagascar et à l'accompagnement continu du processus électoral, a été démontré à travers diverses actions d'appui matériel ou financier, ou celles relatives à la formation des acteurs nationaux à tous les niveaux, ou encore par le moyen de déploiement d'observation des élections destinées au contrôle de la crédibilité et de la transparence des opérations électorales. Les élections sont régies par la loi nationale, aussi bien par les principes fondamentaux relatifs aux droits de l'homme, et encore elles sont organisées selon les normes internationales dans le but de garantir à tout moment les droits fondamentaux de chaque citoyen. La Cour électorale spéciale, juridiction indépendante dans l'exercice de ses fonctions, a œuvré pour la victoire et la suprématie du droit et par là même s'est écartée de toute considération d'ordre public dans les décisions qu'elle a prises en toute impartialité. Il en est ainsi de la tenue d'audiences publiques pour entendre les observations orales des représentants ou des conseils des candidats sur leurs demandes. Il en est de même lorsque la confrontation des procès-verbaux des opérations électorales émanant des bureaux de vote est détenue par la Cour, par la CNIT
et par ces candidats a été effectué suite à la demande des requérants concernant des localités bien déterminées. Ainsi, nous avons pu procéder au contrôle de l'authenticité des bulletins de bureau de vote indiqués précisément par les requérants. La législation électorale a été appliquée aux fins de la protection du droit du choix réel des électeurs et de la sanction des irrégularités commises pour assurer la sincérité du scrutin et respecter le sens du vote. La Commission électorale nationale indépendante pour la transition, à laquelle j'adresse au nom de la Cour électorale spéciale ma profonde reconnaissance, a accepté à tout moment d'exécuter les demandes de collaboration et d'échange de documents électoraux dont avait besoin la Cour pour asseoir ses décisions. La Haute Cour constitutionnelle, à laquelle est également rattachée la Cour électorale spéciale, n'a cessé d'exprimer son soutien à notre égard et de nous transmettre, en tant que de besoin, le produit de ses expériences antérieures, sans jamais empiéter sur les fonctions de la Cour, dans le respect de l'indépendance de celle-ci. Il en ressort que la réalisation de cette première étape importante du processus électoral a nécessité la mise en œuvre d'actions concertées et réfléchies dans un esprit de solidarité et de compréhension mutuelle. Comment, par exemple, pouvoir croire en un seul instant que la Cour électorale spéciale peut sereinement exercer ses fonctions si les forces de l'ordre n'ont pas procédé à la sécurisation du processus sur le territoire national? Comment imaginer que la Cour a pu respecter les délais légalement fixés pour la proclamation des résultats si la CENIT n'a pas pris les mesures adéquates pour accélérer l'acheminement des résultats? Certes, nous tous, nous ne sommes pas à l'abri de critiques, souvent acerbes, tendant à faire valoir que les organes officiels de l'État ou même la juridiction électorale font l'objet d'instrumentalisation par les pouvoirs publics. Face aux velléités de groupes de personnes destinées à discréditer les actions menées pour la réalisation du processus électoral, la Cour électorale spéciale réitère qu'elle ne fait qu'appliquer le droit et qu'elle décide en toute indépendance et en toute impartialité dans le but de protéger le choix des électeurs. Notre rôle n'est pas de statuer sur le contentieux électoral en fonction d'opportunités politiques, mais plutôt de prendre des décisions conformément à la législation électorale en vigueur. Dans l'exercice de ses fonctions, la Cour électorale spéciale ne peut pas se substituer aux électeurs. Aussi, elle n'est pas habilitée à réaliser l'ambition politique d'acteurs déterminés sous peine de s'écarter du serment officiel qu'elle a prononcé. Dès lors, nous invitons tous les acteurs politiques à cohabiter dans le cadre du respect mutuel, car nous sommes convaincus qu'ils sont dotés d'une capacité d'écoute permanente qui leur permet de rechercher l'équilibre nécessaire à tout moment. Le développement à réaliser au service de l'intérêt général ne saura être amené à bien sans la mise en œuvre des règles démocratiques, condition essentielle pour asseoir la représentation de la population au sein des institutions délibérantes, conformément aux dispositions de notre Constitution. Nous exhortons la population à respecter le choix qu'elle a librement exprimé et à refuser de servir les tentatives de blocage du processus électoral. Au nom de la Cour électorale spéciale, je félicite les deux candidats
parvenus au second tour de l'élection présidentielle, ils ont su s'échanger dans le calme et la sérénité. Ils ont été capables d'exprimer leurs idées dans le respect mutuel. Et pourquoi ne seront-ils pas à même d'accepter le libre choix des électeurs? À vous, Monsieur Ir Djonarmampian, élu président de la République, que Dieu vous bénisse et guide vos actions futures pour que vous puissiez réellement agir pour l'intérêt général et ce, au nom de la population tout entière. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny filohan'ny androm-panjakana. Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny mpikambana amin'ny androm-panjakana. Andriamatoa solitenan'ny Andriamatoa filohan'ny tetezamita. Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny masovom-pirenena vahiny miasa sy monina eto Madagasikara. Ramatoa mpandrindra maharitra avy amin'ny firenena mikambana. Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny solitena avy amin'ny SADC, Union Africaine, OIF ary ny COI. Ry mpiara-miasa Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny mambra ato amin'ny fitsarana manokana misahana amin'ny fifidianana. Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny mpanara-maso amin'ny fifidianana. Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny tompon'andraikitra ara-panjakana, sivily sy miaramila. Ianareo mpanao gazety sy ireo vahiny hafa nasaina, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny voalohany teninay dia misaotra an'Andriamanitra ilay tompo nahary atsika satria lehibe tokoa ny famindram-pony ka nanomezany atsika tombonandro ka nahatratrara atsika ny asaramanitra taom-baovao 2024 sy nahitantsika ka nahatodiantsika amin'ny andro androany ka ho azy samirery ny saotra sy ny voninahitra, ny haja sy ny hery ary ny fahendrena mandrakizay. Mbola tsara tompoko lahy, salama tompoko vavy. Ny tonga tsy miarahaba hono namantezitra ka ny tananay no foy ka tsy maharay nareo rehetra fa ny tananay kosa dia lava. Ny fonay kosa dia lava dia mahenika atsika tsirairay. Koa dia manolotra anareo ny fiarabana feno fitiavana ho anareo tsirairay. Samby ho ela velona sy ho ambinina amin'ny asa mandraraha isahantsika. Izany ary ny ela tompoko lahy sy tompoko vavy, ela tsy lalaovom-potsiny fa iroso amin'ny tena resaka isika. Ny hitsikitsika hony tsy mandindy foana fa ao ny antony. Ary ny vai tsy matimaty foana fa vadibadio fa ao ny feriny. Ka raha tonga eto isika mianakavy, misy tokoa ny antony. Dia ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy, ny voka-pifidianana raikitra fihodinana faharoa izay ho filoham-pirenena. Andro lehibe sy manandanja ho an'ny firenena manontolo ny fotoanandroany. Andro manandanja satria andro manamariky dingana lehibe ho forosoana anatin'ny fiarahamonina miorina mifanajana ny lalam-panorenana. Izany no takiny ny fananganana fanjakana tena tandalana ary ny fandraisan'ny maro anisa anjara tamin'ny fifidianana teto Madagasikara dia maneho ihany koa ny etaetan'ny vahoaka izay mitady filaminana eo anivon'ny sehatra mampiatra marina ny fepetra demokratika. Ny arahan'ny solitenan'ny vondrona nantoko politika nanaiky teo mason'ny vahoaka malagasy sy ny fikambanam-be iraisam-pirenena ny anatanterahana fifidianana mangarahara sy madio, manaja ny fenitra iraisam-pirenena sy ny zo fototro ny tsirairay. Izany dia voarakitra mazava ao anatin'ny tondrozotra entina mivoaka ny krizy eto Madagasikara.
ampitsaivina fa araka ny andalana fahatelo amby roapolo amin'ny tondro zotra io dia tsy misy mpanao politika na nandray anjara na tsia tamin'ny fandrafetana azy afaka misakana amin'ny nahimpony ny fanatanterahana ny tondro zotra mandritra ny tetezamita. Voararan'ny tondro zotra ao amin'ny andalana fa efatra amby roapolo ny fampiasana herisetra na fampiororona ary tsy azo atao ny mandrisika ny mpiaramonina amin'ny fihetsika fankahalana na fanakorotanana mandritra ny tetezamita. Ny fitsarana manokana momba ny fifidianana izay tariko dia natsangana mba hisahana ny fifanolanana misy mandritra ny fifidianana filoham-pirenena sy solom-bavavoaka sy amoaka ny voka-pifidianana farany mikasika ireo fifidianana ireo. 20 ny isan'ny olona mandrafitra ny fitsarana amin'izao fotoana zao ary samby voafidy avy amin'ny sokady samihafa izy ireo. Misy ny mpitsara matianina voafidy tany amin'ny sapam-pitsarana samihafa, misy ny mpitsara avy any amin'ny fitsarana avo momba ny lampanorenana sy ireo voatondro ny vondrona na antoko politika nanao sonia ny tondro zotra ary ny solontenan'ny université sy ny mpitantandraha-raham-panjakana administrateur civil. Rehefa manao ny asany ny fitsarana dia mikaroka hatrany ny fanapahan-kevitra iraisana ka izany dia tsy miankina amin'ny sokajy na vondrona politika na nindry ny tsirairay. Ny any mibaiko ny fanapahan-kevitra eo anivon'ny fitsarana manokana momba misahana fifidianana dia ny fampiarana ny lalam-panorenana sy ny lalàna samihafa mifehy ny fifidianana. Mare ny etona fa ny andraikitra fototra iansoroan'ny fitsarana dia ny fiarovana ny zon'ny mpifidy sy ny fitandremana ny fitoviana eo an'ny samy kandida. Tsy misalasala mihitsy ny fitsarana mampihatra fepetra entitra rehefa mahita tranga tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Rehefa misy ny fitoriana voarainy dia ajainy ny zon'ny fiarovana ary alefa any amin'ny olona toriana ny atontataratasy mikasika izany. Ny eken'ny fitsarana ny enona ny mpisolo vavany mpitory sy ny toriana rehefa nangataka ny aneo famelabelarana ambava izy ireo. Natao ny fitsiriana sy ny fampitahana ny fitanànan-tsoratra momba ny fifidianana rehefa voalaza mazava tsara ao amin'ny fitoriana ny bureau fantatsam-bato voakasika ny fitoriana. Eny na dia ny fitsiriana ny mahara-dalàna ny taratasim-bato aza dia natao amin'ny bureau fantatsam-bato voalaza ao amin'ny fitoriana. Ireo zavatra ny tany sainareo dia anambarana etoana fa ny tandro hatrany ny mangarahara ny fitsarana ary ny voka-pifidianana ankehitrio dia maneho ny safidin'ny maro anisa marina sy ny fampiarana ny lalàna velona. Ny vahoaka mpifidy dia ny safidy ny ray tamin'ireo kandida roa tafajanona tamin'ny fiodinana faharoa ho filoham-pirenena. Samby olona tompon'andraikitra ary samy maneho ny fitiavan-tanindrazana ireo kandida roa ireo ary afaka mamelabelatra malalaka ny programanasany rehefa lany izy. Tsy ny olona milatsaka no fidiana sy ny mpanona azy no miady fa ny hevitra sy ny paikady hitondrana amin'ny firenena no mety misy tsy mitovy hitoviana. Koa amin'ny anaran'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana izay tariko dia manolotra fisaorana ny kandida ny tenako noho ny fahaizan'izy ireo ny fanaja tanatin'ny fanehoan-kevitra malalaka. Enga ny Andriamanitra ndrenanahary tantana ny dianareo ahazahoanareo manatsara hatrany mitaridalana tianareo ampitaina amin'ny vahoaka. Ho any Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina izay ilany ho filoham-pirenena amin'ny Repoblika fahaefatra kosa, mino izahay fa tena ho filohan'ny malagasy tsy vakovolo tokoa ianao. Mino izahay fa tena ho filohan'ny malagasy tsy vakovolo tokoa ianao. Hitsinjo marina ny tombotsoan'ny be sy ny maro, hitandro mandrakariva ny fiarovana ny ain'ny olona sy ny fananany, hanaja sy ampanaja isan'andro
ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona amin'ny feon'ny firenena. Handidy sy hanapaka anatin'ny fahamarinana ne ianao, ary hanao izay ampandroso hatrany ny firenena malagasy ho tahin'Andriamanitra mandrakariva ne ianao eo amin'ny fanatanterahana ny adidy lehibe sy ambony nankin'ny vahoaka malagasy aminao. Misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Izay zany no lanonam-pitsarana fa dia ery Radionaromampianina no voafidin'ny vahoaka malagasy tamin'ny salanisa 3,7 isanjato na 53,49%. Fotoam-pitsarana dia ankafaliana lehibe no anasatsika nareo hiara-hiala etaeta aminay izay atao amin'ny tokotany malalaka ny haute cour constitutionnelle izay atao ambany ato. Avant de clôturer la cérémonie, la Cour électorale spéciale vous invite à un cocktail qui se trouve dans l'enceinte même de la Haute Cour constitutionnelle. Dia tapitra zany ny fotoam-pitsarana izay nanambarana ny vokatra ofisialy ny fidinana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika. Tokony lasa tompoko vavy dia izay zany no namarana ny lahateny fampafantarana ny filoham-pirenena voalohany Repoblika ao anatin'ny Repoblika faefatra eto Madagasikara. Andriamatoa ery Rajaonarimampianina izany no filoham-pirenena malagasy voalohany ao anatin'izany Repoblika faefatra izany. Hitangoronana moa amin'izao fotoana izao ary fanosehana mihitsy ny mpanao gazety anatina ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fiarabana izany filoham-pirenena izany ny rehetra amin'izao fotoana izao, ary na ny lehibe ny androm-panjakana na ny mpanao gazety dia efa manatraka ny azakazaka ety aloha ety avokoa amin'ny famonjena izany filoham-pirenena vaovao, filoham-pirenena voalohany Repoblika faefatra eto Madagasikara izany. Ora roa latsaka kely teo no fotoana teto amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na moa ny fitsarana manokana mikarakara ny fifidianana ny voka-pifidianana tamin'ity androany ity fotoana izay nandrasan'ny rehetra ahalalana izany ho filoham-pirenena voalohany Repoblika faefatra eto Madagasikara izany. Andrasatsika ny voan'ny filoham-pirenena vaovao, andrasatsika ny voan'ny filoham-pirenena vaovao, filoham-pirenena voalohany Repoblika ny Madagasikara ao anatin'ny Repoblika faefatra. Ifanosehana mihitsy izahay teo ny fiarabana ny filoham-pirenena ny Repoblika faefatra ery Rajaonarimampianina amin'izao fotoana izao, satria dia taoriny ny fotoam-pitsarana manetsiketsika nanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana ny fividinana faharoa tamin'ny fifidianana ny filoham-pirenena nitanterahana ny faharoapolon'ny volana Desambra teo dia Andriamatoa Rajaonarimampianina izany no filoham-pirenena malagasy voalohany ao anatin'ny Repoblika faefatra hitondra ny tany sy ny fanjakana manomboka izao. Zay olona ihany fa tamin'ny salanisa 3,5 isanjato no nahalaniny ny vahoaka malagasy an'Andriamatoa ery Rajaonarimampianina ho filohan'ny Repoblika na 53,49%. Ny candidat Jean-Louis Robinson kosa dia 9,5 raiky amin'ny 20 isanjato na 46,51%. Amin'izao fotoana izao dia mifanaretsaka izay tsy izy ny eto amin'ity toerana misy ny lapan'ny fitsarana tampony lapan'ny fitsarana avy momba la lampanorenana ity, ary ifanosehana ho izahay fa dia tsy fankahitana mihitsy ny ato na ireo mpanao gazety ary dia maro mifanaretsaka na mpanao gazety avy eto an-toerana na ny avy any ivelany dia samy
mifanaretsaka eto avokoa ireo tompon'andraikitra ambony ara-panjakana dia mifandimby miaraba ny filoham-pirenena ireo mampianina mivady izay tsy afa-mihetsika fa dia tafalatsaka ato afovoany ato tafalatsaka ato afovoany ato natao maiavy azahoaizany misy anao am'izao fotoana izao tia bertrand fisarotsara teo ny prime ministre lefitra Boutsaza Perrault no miarahaba ny filoham-pirenen'ny repoblika fahaefatra Boutsaza Perrault izy tsy mahalala azy fa ao anatin'ny enclave Ravalomanana ary izy no nanatrika ity fotoam-pitsarana teto amin'ny fitsarana avy momba lampanrenana ity fitsarana izay notarian'ny fitsarana manokana mikarakara ny fifidianana teto Madagasikara tamin'izao fotoana izao tena tsy tangitsy aloha Bertrand manana na ianao ara zao tsy taza tsony hoe aiza satria dia ifanosehana nampanao gazety avy eto an-toerana na ny avy any ivelany dia miandry ny filoham-pirenena voalohany ao anaty repoblika fahaefatra avokoa amin'ny fanontaniana marobe fa mifantatra antsika sahady izay rehetrarehetra izay lazana zany dia tsika eto amin'ny télévision malagasy dia tsy maintsy ataotsika izay azahoana ny filoham-pirenena voalohany satria mivantana ny télévision malagasy ary noho izy mivantana izay dia izy mivantana izay dia afaka dia tsy fankahitana taloha hany aloha ho antsika manaraka ny télévision malagasy amin'izao fotoana izao ho antsika manaraka ny télévision ndray mato andray mato filoha misaotra an'Andriamanitra isika dia tateraka soamatsara zany ny fifidianana teto Madagasikara voafidy ny filoha voalohan'ny repoblika fahaefatra tsisy tanteraka zany raha tsy sitrapony ka dia izy no isorana ny faharoa dia fandresen'ny vahoaka malagasy sy fandresen'ny demokrasia ny tanteraka androany ka dia misaotra ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka era-po era-tsaina izay nampiseho fahendrena nampiseho finiavana ka natateraka ny fifidianana rehetra voafidy ny filoha ho filohanareo aho tsy akanavaka ary dia mangataka tolotanana amintsika satria anarina firenena isika hiasa isika izany ka dia mino sy matoky aho fa dia ho eo ianao na tanora ianao na inona sokajy misy anao na iza misy anao hiaranarina ty firenena ty isika ao anatin'ny fitoniana sy ao anatin'ny fihavanana ina no teninao anatin'ny fanoerana sy tsy fankatova amin'ny candidat ka voalaza teo angeny vola izay nambary fa dia tsy nisy zany hoe alabato zay novoizina tetsy teroa izany ny tsara araky ny fahalevantenana ananany ny tsara tsy ny tanila ireo mpitsara zay nanambara ny voka-pifidianana teo ary nanaja ny safidy zay nataon'ny vahoaka ary miantso ny rehetra izy mba hanaja izany safidy izany ka dia zay angamba ny veritra fa zava-dehibe zay amafisitry fotsiny tonga amiterana zao andray mato filoha inona mety hoe mara-pahamena voalohany anao am'izao nalany anao filoham-pirenena Madagasikara izao dia mikarakara ny vahoaka fa dia efa voalaza teo hoe androany no manomboka ny fametrahany ny fitoram-panjakana tandalana zay ny fototr'androany zay ka dia hiasa zany tsika karakara am'izay lafiny ara-tsosialy ary ny lafiny ara-toekarena mbola tsy zao zany aloha Écoutez, je dis que je remercie Dieu pour cette journée, pour tout ce qui a été fait. C'était un processus pas facile, long, mais que tous les Malgaches attendaient aujourd'hui. Donc je remercie le Seigneur et je remercie le peuple malgache. C'est sa victoire aujourd'hui et la victoire de la démocratie. Qu'est-ce que vous répondez aux partisans de France qui sont déçus aujourd'hui ?
les décisions rendues tout à l'heure par la Cour électorale spéciale sont très éloquentes à ce sujet. Ils ont tranché en toute impartialité, en toute indépendance et dans le respect du choix de la population. Non, c'est pas encore à l'ordre du jour aujourd'hui. Quel message vous passez à M. Il faudrait lui demander. Tsy fankahitana mihitsy moa zany ny amin'ny toerana ity fa dia fanjavona tanteraka misy ny fandraisana feo ny filohan'ny pirenena ery Rajaonarimampianina zay voafidy tamin'ny salanisa apelo 25,7 53,49% taorinan'ny latsabato izay nataon'ny voakany malagasy tamin'ny 20 volana desambra. Mbola mitohany moa zany ty asa atao milapa ity fa dia tsy fankahitana tsony tsy hita tsony zay nalehan'ny natao maiavy nakaizy izy teo mbola andrasantsika moa zany fa dia mbola hitangoronana be ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao satria dia araky ny narahantsika teo sary tena fitangoronana ny natao ny mpanao gazety tamin'ny filoham-pirenena ao anatin'ny repoblika faefatra filoham-pirenena malagasy voalohany ao anatin'ny repoblika faefatra tsy izay zany fandriamatoa ery Rajaonarimampianina lina ny mpanao gazety lina ny rehetra tia enino zany filoham-pirenena voalohany zany indrindraindrindra ny mpanaraka ny télévision malagasy amin'izao fotoana izao indrindrindra ny mpanaraka ny télévision malagasy amin'izao fotoana izao eto akaikina eto koa andriamatoa Léonidas Tezapsidis izay ambassadeur ny vodiny européenne eto Madagascar. Monsieur l'ambassadeur, c'est la proclamation officielle du résultat du scrutin du 20 décembre. Qu'en pensez-vous de ce résultat alors? Je ne peux que saluer cette étape vraiment très importante dans le processus de la transition avec la proclamation des résultats officiels par la Cour électorale spéciale. Et je ne peux que vraiment féliciter les nouveaux présidents élus à la présidence de la République de Madagascar. Est-ce que l'Union européenne reste toujours travailler en collaboration étroite avec Madagascar? Nous avons toujours travaillé pour et ensemble la population malgache. C'est une vraiment étape très importante dans ce processus de la transition. Il y a aussi d'autres étapes, ça c'est la formation de l'Assemblée nationale et nous attendons toujours les résultats officiels par la Cour électorale spéciale. Il y a la nomination du Premier ministre et la formation de son gouvernement. Et c'est à la fin de ce parcours que Madagascar, nous espérons tous, pourrait joindre le reste de la communauté internationale et retourner à l'ordre constitutionnel. Et ça signifiera à ce moment-là la normalisation de ces relations avec l'Union européenne. Mais nous sommes là pour accompagner ce processus, comme nous avons fait jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a déjà des projets à proposer de l'Union européenne pour Madagascar? Il y a des projets qui sont en cours en appui direct pour la population la plus vulnérable. Et nous attendons évidemment la formation du nouveau gouvernement et de discuter avec ces gouvernements ses priorités pour les années à venir. Ok, merci monsieur l'ambassadeur. Resakasaka fahalavana tamin'ny ambassadeur ny vondrona européenne teto Madagascar, miasa sy monety Madagascar izay niara niasa tamin'ny ireo vondrona rehetra tamin'ny fikarakarana ny fifidianana. Manoloana eto ihany koa ny ministre ny asa vaventy sy ny famantarana ny toetrandro amin'izao fotoana izao nivoaka ny voaka-pifidianana. Fantatra fandriamatoa Rajaonarimampianina no ho filoham-pirenena voalohany anaty repoblika faefatra amin'ny mampikambana ny gouvernement tanteteza mitaraisana anao ahoana fijerinao an'izay voaka-pifidianana izay. Za mahafantatra sy dia mipresaka politika fa tratra eto dia malikely aho fa ny fahitako anazy dia olona mpanara-dalàna igny mivaliny dia lany izy ary no koa moa no fenina fa za dia nanohana ny hery aho
amin'ny maha ekipa ray anay tamin'izay fotoagnandro zay fa de faly aho nalany eny ka io moa politique natao hoe to fifidianana tokony ho demokraty ny gasy rehetra rehefa mba misy ny lany deoka mba hoekena aloha mba mi 2018 indray izy saraina ary afaka milatsaka aby ny rehetra mi 2018 saigna nay mba hevitra vety amiko isarana ny ministry ny asa vaventy sy ny famantarana ny toetrandro namoaka izay heviny izay raha matoa tana Beatrice filohan'ny selite nanatika ny fotoam-pitsarana manetiketike iny ihany koa ianao ny fahitanao ny vokatra navoaka ny CES androany ve mifanaraka na mifanakaiky tamin'ny navoakanareo tao amin'ny senite tamin'ny vokatra vonjy-maika tamin'ny fahatelo ny volana janoary teo tena mifanaraka tokoa ny voalohany angamba ny aloha dia miarahaba ny Madagasikara itsika androany miarahaba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra izay nanaraka an'izao fitantarana mivantana ny famoahana ny voka-pifidianana raikitra eto amin'ny cour électorale spéciale izao ary miarahaba indrindra ilay filoham-pirenena izay voalany teo filoham-pirenena ny Madagasikara manomboka androany ary angatantsika amin'Andriamanitra omeny fahasoavana fahasalamana indrindra izy hitondra eo antsorony ary hibaby any Madagasikara sy ireo vahoaka malagasy manerana ny nosy mba hiaina miaraka ampitiavana ampilaminana ato amin'ity nosy malalatsika ity raha ny vokatra ataoko hoe raikitra nomeny ny cour électorale spéciale teo dia mahafaly tokoa anay eo amin'ny senita ny milaza hoe mitovy ary mitovitovy amin'izay navoakanay vonjy-maika zany iny vokatra iny satria zay dia nahita fa tsy dia misy firy ny anomalie izay hitanay sy tsapanay izay nanaovanay observation zany ka nandefasanay ny fiche de concordance taty amin'ny zareo dia ireny vokatra izay ataoko hoe nifoanandry zareo na hitandry zareo ireny satria anjarany cour électorale spéciale araky ny teniko foana no manafoana ny voka-pifidianana amina bureau de vote rehefa hitany fa mitombona ny fitoriana na ny totataratasy eo ampilatanany aminao zany zao afaka mitondra malalaka ny filoham-pirenena lany Andriamatoa Rajanahary Mampianina raha ny fahafantarako azy aloha manomboka amin'ny fotoana iantsaloha ataoko hoe ipetrahan'ilay samboady anaovany ny prestation de serment zany dia filoham-pirenena ny république fahaefatra izy zany filoham-pirenena Madagasikara izy manomboka eo ary dia afaka mitondra somatsara any Madagasikara ary inotsika fa dia maro ny andraikitra mavesatra mihitsy ny andraikitra ho raisiny zany filoham-pirenena zany kanefa matoky simino ny tenanay avy eo amin'ny senita fa itsika vahoaka malagasy rehetra isika na ny nifidy azy na ny tsy nifidy azy noko fa dia hanampy sy ianao tantsorika mba hamoahantsika ny Madagasikara araka ny lazaiko teo ametrahantsika ny Madagasikara amin'ny toerana mendrika azy androany ary dia mba hivoaka ny fanambarany izao tontolo izao ataoko hoe ireconnaître any Madagasikara androany ary dia anjarany filoham-pirenena no mitrotro mibaby manao eo antsorony any Madagasikara sy ny vahoaka rehetra ato fa tsika efa te hiaina ampilaminana miaraka ato anatin'ilay Madagasikara malalatsika ty isarany raha mato filohan'ny senita raha mato Atala Beatrice zay miresaka tamintsika teo zay ny amin'ny fijery ny voka-pifidianana izay navoaka ny CES tamin'ity androany ity raha tsy ivona zavantranga teto amin'ity efitrano ity dia ny famoahana izay voka-pifidianana tamin'ny fomba ofisialy izay ny nandrasan'ny rehetra ary feno sy hipoka ny efitrano tamin'ity androany ity tamin'izay famoahana ny voka-pifidianana ofisialy navoaka ny CES izay miandry isika satria amin'izao fotoana izao dia misy ny fifampirarahana ataony avy eo amin'ny nivon'ny ministera ny serasera mba hiverenina ny filoham-pirenena izay lany teo iresaka mivantana eto amin'ny televisionna malagasy amin'izao fotoana izao mandram-piandrasana izay dia nisy candidat iray tamin'ny fifidianana iny candidat iray Patrick Rarmanana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iny tamin'ny fifidianana voalohany ianao nolatsaka ary dia raraka tamin'izay fotoana izay voaka ary ny voka-pifidianana Andriamatoa Rajanahary Mampianina ery ny filohan'ny République ny Madagasikara ao anaty République fahaefatra ahoana ny fijerynao zay voka-pifidianana navoaka ny CES androany teo zay
eto aloha zany dia miaraba manokana avoaka malagasy rehetra zay tonga nifidy ary reo tsy mifidy ihany koa ary miaraba manokana ihany koa zany ny filoham-pirenena vaovao Era-Janary Mampianina. Patrick Ramanana moa vitantsika fantatrinareo tsara fa za dia anisan'ny candidat zay tsy lany tamin'ny fiodinana voalohany ary anisany ny voalohany nilaza hoe resiako ary miaraba andreo zay dingana faharoa amin'izao fotoana zao dia mba manentana ihany koa zany ny candidat ny Robinson mba ilaza mazava ihany koa ary itsodrano ihany koa any Era-Janary Mampianina. Marina fantehanay dia nanohana ny Era-Janary Mampianina fa mba manentana ny Era-Janary Mampianina koa zany zay ny eto hoe tsy ny pomba azy rery any no mifidy azy no hoentiny fa ny vahoaka malagasy ray manontolo tsy azo adinina zany fa ny atsasaky ny vahoaka malagasy any ny tonga nifidy ary ny atsasaky ireo ihany koa no tonga nifidy azy ka président ny vahoaka malagasy zany izy. Eto zany zay dia manolotra tanana amin'ny maha hoe vitantsika azy vonona tanteraka mihitsy zay andray andraikitra ao anatin'ny gouvernement vaovao hitondra ny traikefanay sy hitondra ihany koa ireo tetikasa marobe moa zay fanananay mpimatsy vola miaraka aminay. Dasana ianao Ramoto Patrick Ramanana mitondra izay fa efa hita amin'ny Bertrand Ramanana ihany koa ny filohan'ny HCC amin'izao fotoana izao ahoana izany Bertrand Ramanana? Manoloana ny télévision malagasy amin'izao fotoana izao radio Narvoly Jean Michel izay filohan'ny HCC inona moa zany miarabanao aloha zany télévision dia miaraban'ny télévision malagasy mijery koa tompoko lany ny filohan'ny république inona no ataontsika hoe fombafomba manaraka amin'ny alohan'ny fametrahana azy manolohan'ny raisany toerana ianao moa zany no filohan'ny androm-panjakana lehibe ndreky. Ny zavatra manaraka moa zany dia le anaovan'ny filohan'ny république zay lany fiamianana eo anatrehan'ny araka ny voalazan'ny lalam-panorenana moa le hoe natrehan'ny firenena ny parlementa ny gouvernementa sy ny fitsarana tapony anaovan'ny fimianana raha avy eo izy zany vao tena filoham-pirenena araka ny tokony izy dia manao ny passation dia zay. Inona zany no mitranga amin'izao fotoana izao eo amin'ny ataontsika hoe ny fitondrana ny fahefana avy hatrany izy dia efa tonga dia efa miasa sa inona no zavatra misy amin'ny mandra-patonga izay fipetrahana izay? Ny fitondrana raha tsy efa vita fiamianana izy tsy afaka tsy azo atao hoe tena mbola tena filohan'ny république fa ny fitondrana amin'izao fotoana izao zany dia mbola maneho ny asa zay ataony. Dia misaotra iza tompoko dia misaotra betsaka dia zay moa zany no fanazavana nataon'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mikasika ny fombafomba sy ny pitsopitsony izay arahana eo amin'ny lalàna amin'ny fametrahana ny filohan'ny république eo amin'ny toerany araky ny lalam-panorenana izay misy eto Madagasikara ary dia eto moa zany dia efa mamaraparana ihany koa ny lanozatra efa mangadiady ny trano izay misy anay eto ireo teknisiana rehetra izay miarana natotosa izao asa izao sisa no hita eto miaraka amin'ny entana sy ny fil isan-karazany ary dia inona marimarina kokoa fa nodivetry ny ranona atsakain'izy ireo teo amin'ny asa natao satria tafita somatsara tany amin'ny piaino avokoa ny ezaka rehetra teto ezaka nataony télévision malagasy ny ORTM ny ministèren'ny serasera ny DIT zany rehetra zany dia niarany salat teto hatramin'ny omaly reo teknisiana rehetra reo dia efa tetry amin'ity lapan'ny mpanjakana lapan'ny fitsarana ity avokoa nijery ny fanomanana izao mba ahafahan'ny vahoaka malagasy miara mandre ary miaraka mafantatra izany voka-pifidianana zay nitanterahana tamin'ny faharoapolo ny volana desambra izany voka-pifidianana zay efa nandrasan'ny maro fatratra ary mahabe fanontaniana ny maro hoe manahoana le izy misy foana ny fanontaniana mipetraka isan'andro inona ny zava-misy efa tanteraka efa tonga moa zany ny fotoana androany ataontsika hoe minitra vity zay 30 minitra lasa zay dia efa miarahantsika mafantatra iny zay dia miandrandra rivo bevao ndray ny vahoaka malagasy entina miatrika satria ny fahasairanam-bahoaka zao no tena anisan'ny manahirana amin'izao fotoana izao ary dia mieritreritra ny roso makany amin'ny fanarenam-pirenena avy hatrany satria dia sahirana ny vahoaka nora ny vahoaka amin'izao fotoana izao ny isa tokantrano raha mahita ny zava-misy manerana ny tanan-dehibe na loto na fako na fikorotana na tsy fanarahan-dalàna zany rehetrarehetra zany dia taratry ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao ary dia izay indrindra no ilanany hoe fisiny ny fahefana tena mahefa eto ihany koa amin'izao fotoana izao andremato pero rajorarivelo natao mahiavy.
Andriamantoa Perezanary Velo isan'ireo nilatsaka ho fidiana ianao tamin'iny fifidianana ho amin'izay filohampirenena ao anaty repoblika faefatra iny. Navoaka androany ny vokatra navoaka ny CES fa Andriamantoa Rajaonarimampianina ny filohampirenena malagasy manomboka izao. Fijerinao izay voka-pifidianana navoaka ny CES zay mifanaraka amin'ny eritreretinareo ve izay voka-pifidianana izay? Io moa efa somary vovinany ihany hatramin'ny renina moa ny senita ny voka-pifidianana reny. Ary eto dia arabaina manokana ireo androm-panjakana izay mikarakara zany fifidianana zany dia tsy ninona zany fa ny senita sy ny CES. Raha ny voka-pifidianana aloha no resahana dia mazava tsara fa tena voanandrify tsara amin'ny heveranay satria zay kandidata amin'ny fiodinana voalohany dia rehefa niditra tamin'ny fiodinana faharoa dia nisafidy tamin'ireo kandida anankiroa ireo. Dia mazava tsara ny safidinay ary tretrika izay satria Rajaonarimampianina zay netefany ny safidinay no lany soamantsara ary confirmeny ny CES androany. Midika ve zay fa fandresenareo sy ny vahoaka nanaoananareo? Fandreseny ny vahoaka malagasy aloha ny voalohany indrindra ka satria ny président de république moa araky ny fantatritsika dia ny suffrage universel. Ary ninona ny taux de participation, ninona ny taux d'abstention dia efa voarakitra tsara tao anatin'ny fanambarana izay nataony président ny CES fa Rajaonarimampianina no président ny république ny 4e république amin'izao fotoana ary président ny malagasy rehetra tsy akanavaka na ireo nifidy azy na ireo tsy nifidy azy. Ary eto zay dia mbola nono fa eo amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Rajaonarimampianina dia hitandro hatrany ny fampiavanam-pirenena satria zay foana no nresahana hatramin'izay ny ampiavana ny malagasy rehetra. Enganaiky ho tanteraka eo ambany fiahiny Andriamatoa Rajaonarimampianina ny réconciliation nationale faharoa tsy azo adonona koa fa ny fampiroboroboana amin'ny rindra dia tsy maintsy miainga eo fanajana ny firaisankina-pirenena ary manaja ihany koa mba hamaforana zany firaisankina-pirenena zany ny fanajana ny mahasamy hafa atsika. Ka noho izany dia ny fanampahariam-pahefana tena izy eo amin'ny atao hoe développement harmonisé manaza tanteraka ny atao hoe équilibre régional zay ny anisany tanjona heverinay fa ho tanteraka. Zay nga manao azoko lazaina aloha hatreto. Isaranao Andriamantoa Perezanary Velo va ino mivantana teto amin'ny télévision malagasy mbola misavatra? Tena mbola miarahaba hatrany ny Rajaonarimampianina ho président de république. Sotra to. Isaranao Andriamantoa Perezanary Velo ny vahiny teto amin'ny télévision malagasy tamin'ity androany ity. I Andriamantoa Perezanary Velo moa dia mpifaninana tamin'ny candidat ny Rajaonarimampianina ihany tany am-boalohany ary izao nambarany heviny teo tamin'ity androany ity ny ministry ny vola sy ny teti-bola Bertrand Maimbanana eo akaikinao afaka miresaka amin'ny avy hatrany ansika. Ikinan-javatra maro moa zany ny vola sy ny teti-bola, ministry ny vola ihany koa no lany ministry ny vola sy ny teti-bola. Andriamatoa Rasolo Elson ianao moa zany no atao hoe tompon'andraikitra voalohany amin'ny vola atao firenena amin'izao fotoana izao. Inona no atao hoe andrandrainao zany amin'izao hoe fisiny ny filoham-pirenena vaovao zao? Ya dia faly miarahaba ny Andriamatoa Rajaonarimampianina moa zany lany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia mitsodrano azy vita be amin'ny fitantanana ny firenena ary ny amezako azy angamba zany dia ny hoe le tononkira hoe endrezany afaliana fa velonaina na tratra zao fotoan-dehibe ho an'ny firenena izao satria afaka izay ny crise dia hiditra ny fanarena pirenena tsika izao. Manarena pirenena manahoana no mety fandeha ny ataontsika hoe ny fanerasirana amin'ireo tompom-bola manahoana no mety fipetraka izay?
ia manomana an'izany indrindra moa zany amin'izao fotoana ary araka ny resy ny fantatra dia efa ho avy amin'ny faraparan'ny volana janvier zany ary ho an'ny fiandohan'ny février io ny sasatsasany amin'izy ireo a ary efa misy eto toerana izay efa mifampidinika amin'ny mpiara-miasa io a dia antenaina fa hizotra soamantsara ny fiverenan'ny fampidinihana indrindra eo amin'ny Fonds monétaire international izay izy moa ny tompon'ny lakile amin'ny famana ny vahaolana ara-tekoarena eto Madagasikara satria ny fanampiana rehetrarehetra ireo dia tsy maintsy miandry an'izay fanarahana amin'ny FMI izay daholo. Dia akasitrahana anao ndray matao ministra amin'izay fivahinianana misy teny fovy ataonao manafanampizay. Iny efa dia akasitrahana anao etany ko moa zany ny filohan'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana Rakotomanga François Mirambanao aloha zany natao hoe navita ny adidinao tamin'ny fitsarana ireny vokatra fifidianana tamin'ny 24 ny volana desambra ireny ary afaka namoaka iny didy iny inona no zany azo atao hoe teny ambaranao zany amin'izao. Ya miaraba ny vahoaka malagasy angamba ny arabena voalohany angamba dia miaraba antsika rehetrarehetra niatrika tato ny azoko ambara angamba dia mikasika an'iny voaka-pifidianana iny angamba tokony anaiky ny voaka-pifidianana zany na ny vahoaka na ny andany sy ny ankila satria raha tsy diso ny fitadidiko tamin'ny débat télévisé nataon'izy ireo dia nanao engagement izy ireo dia hanaja sy anaiky ny safidim-bahoaka sy ny voaka-pifidianana mivoaka eo zany. Ny fanontaniana apetraka amin'izao fotoana izao fijerinareo anazy ve tsy dia nisy loatra ny novaina na namboarina atao anatin'ny voaka-pifidianana iny raha mitany navoaka ny senita ny fatelo ny volana janoary teo. Marina tsy dia ny fanalavitra le izy satria ny annulation na bureau de vote angamba mandeha manjatony maromaro le izy nefa bureau de vote madinidinika zany noho ny foanana noho ny antony samihafa reny ny tsy ny mampitovitovy ny vokatra izay akory tsy midika hoe fa rafitra pakatohan'ny zavatra atao senita fotsiny tsy izay akory ny CES fa matetika ireny fanakanana reny ny fitoriana reny dia tsy ampy ny pirofo sy tsy mitombona zany. Ohatra zany misy candidat anankiray zany mangataka zavatra fao be tsy misy fanondrona bureau de vote na circonscription hoe ato no misy zavatra tsy ara-dalàna kiamiko fa ny fitsarana manokana zany dia ohatran'ny angatahana indray zany mitondra amin'ny pirofo fa tsy izy le mitaraina indray zany mitondra amin'ny pirofo zany fa ho an'izay bureau de vote nitondrony mazava tsara ato misy fanakanana dia 970 angamba izy dia nampangalainay reny dia nanaovanay confrontation nanaovana vérification fa tsy araka izay voalaza hoe mandatsy anao an'izany ny CES manao izay fa ho an'izay bureau de vote voatondro mazava tsara ny zavatra ilaviny zany fa ho an'ilay tsisy fanakanana fa fao be iny zany no ny tsipahanay zany iny zany. Ankasitrany ianao Andriamato François Rakotomanga izay filohan'ny CES ary inandray zany tokony ho afatra avy any aminao satria ianao namaky ilay voaka-pifidianana teo ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny afatra angamba ho an'ny vahoaka malagasy dia tokony mba hanana fatokisana ho an'ny androm-panjakana zany fa tsy ho anana ahiahy tsy mionona amin'ny tsaho satria nisy manko ny resaka tanatin'ny roa andro tato ato misy andihana mpandraharaha karanony manangom-bola andeha anaovana risoriso na hoe tsolotra hoe any amin'ny fitsarana momba ny angamba reny vokatra reny angamba manapirofo fa tsy misy an'izany zavatra zany satria ny safidim-bahoaka reny ny voaka iny fa tsisy ny fanovana hoe ny fanohitra amin'ilay safidy sahala amin'nisy tany Côte d'Ivoire dia hafa ny navoaka ny CENI hafa ny navoaka ny cour constitutionnelle ka manapirofo zany fa tsy nisy zany fanangonam-bola dia ho zarainany amin'ny CES zany fa ohatran'ny fanosorapotaka mba hoe raha lazaina amin'ny teny vahiny hoe pour discréditer la cour électorale spéciale. Tsisy teritery nefa atao fanantanterahana ireny asa reny. Tsisy teritery ara-ankalalahana araka ny lazaiko anareo teo hoe ny olona avy amin'ny
sehatra samihafa zany no mandrafitra ny cour électoral spécial ary avy atolotry ny antoko zany. Iny angamba azo atao hoe garantie de neutralité satria raha anao tsy mety zany ny amin'ny ilany ato mety tsy anaiky ny amin'ny ilany ao dia na dia tsy resaka politika ny manjaka ao aminay ao fa azo lazaina hoe garant. Zay nilazako hoe ny candidat dia manana solotena any amin'ny fokotany any amin'ny sehatra ny démembrement sénite, manana izy any amin'ny district, manana izy any amin'ny sénite, manana izy ao aminay ao dia tsy hitako tsony ny hoe ilazana hoe mangarahara sy ny contradictoire. Sisy ianao andriamatoa filohan'ny CES nitondra izay rehetra zay dia mirary soanao ihany koa ary miarabanao tamin'ny navitana nyny famoahana nyny voka-pifidianana ofisialy ho an'ny République faefatra eto Madagasikara. Iny fa eto ihany koa andriamatoa Maranty Jean de Dieu amin'izao fotoana izao miarabanao aloha ny télévision malagasy. Fanontaniana voalohany apetraka aminao avy hatrany nivoaky ny voka-pifidianana andriamatoa Rajaonary Mampianina Hery ny voafidy fitondra ny République filohan'ny République voalohany ao anaty République faefatra. Fanaraka amin'izay nieritreretinareo ve izay voka-pifidianana izay? Voalohany aloha dia miarahaba ny vahoaka malagasy satria fandresena ho an'ny vahoaka malagasy iny satria tafiditra atsika zao amin'ny atao hoe ordre constitutionnel dia heverana izy koa fa fandresena ara-ponga démocratique iny ary zay indrindra ny mahafaly satria heverina fa nisy tokoa ny démocratie teto amintsika teto ary nisy ny fanohon-kevitra ankalalana. Dia ina zany zao miandrenareo manaraka? Miady zao fiheverako azy araka malazan'ny anteny baiko hoe aleo ny force du droit zao no miatra fa tsy ny droit de la force, zany hoe aleo ny herin'ny lalàna fa tsy herin'ny herisetra. Zay le izy ka ny herisetra fidirana an-dalabe nefa ny vahoaka fa miandry fampandrosoana tsy mety zay ny fandinihako azy fa dia lalàna no ampiarina. Zay ny faniriko. Isaranao andriamatoa Maranty Jean de Dieu vahiny teto amin'ny télévision malagasy tamin'ity androany ity. Araka zany dia miandry isika satria tokoa efa nambara teo fa misy ny fifampirarahana amin'izao fotoana izao amin'ny fampiresahana mivantana amin'ny filohan'ny République voafidy ao anatin'ity République faefatra ity. Miandry isika rehetra ary ivelany arimo amin'izao fotoana izao dia olona tsy olona fotsiny mijery sy miandry ny rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Nefa nisy ny fampirarahana ary dia tonga eto tokoa andriamatoa Rajaonary Mampianina filoham-pirenena ao anatin'ny République faefatra. Nitangorona be izy teo andriamatoa filoha fa niverenana mihitsy ary satria mivantana isika izao amin'ny télévision malagasy. Ny afatranao ny teninao voalohany amin'izay aleo satria misy mbola niasa ihany koa teo tamin'inona namoahana ny voka-pifidianana iny tsy naheno ilay afatra nataonao teo. Inona no afatra izay ampitainao ny vahoaka malagasy amin'izao nahalany ianao ho filoham-pirenena République faefatra izao? Ny fiarabana ny vahoaka malagasy satria ny fahavitany ity androany ity teo dia fandresen'ny vahoaka malagasy. Fandresenao tsiraray avy na iza misy anao faritra eto Madagasikara ninona asanao ary natanory ianao vehivavy ianao zokiolona ianao dia ianao nandresy amin'ity androandroany ity ary everiko fa zay ny zava-dehibe mihitsy miara misaotra an'Andriamanitra isika noho izany fandresentsika izany ny angatahako dia nitoiza ny fahendrentsika rehetra ao anatin'ny fitoniana iady ao ny ampanjaka ny fihavanana eto amin'ny firenena ao anatin'ny fampandrosoana n'ity firenena ity. Telaina fa ho tonga tokoa ny fitoniana lara-pamehana ve ny famerenana an'andriamatoa Marc Ravalomanina filoham-pirenena teo aloha eto an-toerana? Androany ny vahoaka malagasy ray manontolo ny teny ny lara-pamehako dia ny 20 tapitrisa androany. Aminao ve zany ny fahalaninao hitondra ny République an'i Madagasikara midika fa ilay fampilezan-kevitra nataonao no nandresy sa ny tolo-kevitra nomenao vahoaka malagasy mihitsy no mety aminy? Ny fitahin'Andriamanitra ny tena nandresy dia niaraka amin'ny fatokisan'ny vahoaka ny tena.
sarananao andriamato filohan'ny repoblika zay niteny tamin'izay mivantana tamin'ny télévisionna malagasy teo izay tsika tany tokantrano tany nona fa niandry ary tena niandry izay resadresaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny repoblika izay navita amin'ny télévisionna malagasy zany ny andriamatoa rajonary mampianina filohan'ny repoblika eo anatin'ny repoblika faefatra dia nifindra ery amin'ny radio national malagasy raha miasan'ny télévisionna malagasy io zay teo radio national malagasy no RTM mihitsy sy ny DIT no nafahana napita mivantana ny zava-nisy rehetra tety amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana namoahan'ny CES na fitsarana manokana ho amin'ny fifidianana izay voka mpifidianana izay no nandrasantsika teo natongavany andriamatoa rajonary mampiana teto amin'ny télévisionna malagasy izay ihany koa tompo lasoko vavy no aleo anakatonatsika aloha ny fampitana mivantana ny angety amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha averina indray zany de andriamatoa rajonary mampianina no lany ary navoaka ny CES tamin'ny fomba ofisialy teo hitondra ny repoblika ny Madagasikara ao anatin'ny repoblika faefatra ankasitrahana isika reto tany tokantrano tany anaraka sy nanjo zany hatramin'ny farany ankasitrahana ihany koa ny teknisianina maro be tety Ambohida tety niaraka taminay tao anatin'izay fampitana mivantana izay ankasitrana ihany koa ny mpiara mitantsorika nyty mivantana ity avy eo amin'ny ministerany serasera izay niaraka taminay tety ary tsy nisaraka taminay mihitsy hatrany amboalohany tamin'izay fampitana mivantana izay tsy adindrinalindra nareo teknisianina ao anosy tao izay nandray ny sary sy ny feo avy ety aminay tety Ambohida tety de zay tompo lasy tompo vavy nianakatonatsika aloha ny fampitana mivantana tamin'ity anio ity satria mbola maro ny fandarana hoarahany amin'ny télévisionna malagasy de makasitraka antsika rehetra izahay ametrahanay ny veloma mandra-peona mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko